alatsinainy fahavaliny volana febroary taona 2024 Miara-Manonja tonga soa eto amin'izany fandaharana izany manano akorialy atsika jiaby zay manaraka ny fandaharana ialana tsiny ny somary nisy fampiandrasana kely teo satria nisy ny fanaovana ny fikarakarana ny eo amin'ny lafiny teknika anomezana fafampo atsika jiaby amin'izany Miara-Manonja izany misaotra zanahary moa atsika fanojo eto ndraiky amin'ny tiny any ity tawarina ny iny andro malaza ny sabotsy fahenina ny volana febroary teo iny zay nandatanterahana ny excursion manatantara teto amin'ny firenena mikaiky atsika jiaby anaraka ny fandaharana Miara-Manonja amin'ny tiny any ity na ny eto Andrenivohitra na ny any amin'ny faritra maro samihafa ary ihany koa atsika avana jiaby any ivelan'ny Madagasikara izay manaraka amin'ny alalan'ny tambazotra tseratsera ny Facebook sy ny YouTube izany efa eto ihany koa ny tena anisany mpandray anjara mavitrika sy fototra amin'izany famakafakana atao anatin'ny Miara-Manonja izany nisy olombavambahoaka mianada Fidèle Razara Pierre sy Antra Razafy izay samy eto miaraba anareo miaraba atsika jiaby manarany fandaharana hatramin'ny farany manatitra ny araba ho atsika mpanaraka ny fandaharana toko lasy toko vavy amin'izao maran'izao miaraba lorety miaraba honorable ny voalohanteny aloha dia fanolorana fialatsiny ngeza dia ngeza mihitsy satria teo amin'ny lafiny teknika ny fampiakarana ny fandaharantsika amin'ny alalan'ny tambajotran tserasera ny olana fa tsy ny teto amin'ny onjapeo teto amin'ny onjapeo dia efa vonina hatramin'ny sivy sasany fa ianareo zay manaraka ny fandaharana amin'ny alalan'ny tambajotran tserasera dia tsy maintsy omena fahafapo ary tsy afaka ataony hoe alefa aloha le radio dia rehefa vonina le makany amin'ny internet tsy voalatsaka satria misy zavatra tsy tafiditra ao zany dia tapaka le tsy maheno an'le hatramin'ny voalohany le any amin'ny internet dia nampiandrasina zany tsika rehetra mba ahafahan'ireo namana sy havana tapaka any amin'ny faritany tsy mahazo ny onjapeo manaraka amin'ny internet ny any ampitan-dranomasina dia tsy mahazo ny onjapeo afaka manaraka an'izany amin'ny alalan'ny internet ihany koa efa totosa tsy misy tomika zay lafiny teknika zay dia hiditra avy hatrany amin'ny votoatin'ny fandaharantsika mbola amafisina ny fisaorana zay efa natolotra anareo teny merkasinina tamin'ny sabotsy lasa teo fa inona volana febroary noho ny fahatongavatsika maro be sy miezaka nataotsika natongavatsika teny zay dia tena mipotsatroka aminareo mihitsy ary tena miondrika ambany dia ambany izy ny fitenena zay tena misaotra makatelina makasitraka izahay rehetra atao anatin'ny ekipan'ny Miara-Manonja dia manolotra an'izay fisaorana feno zay indrindra ho anareo zay nafoy ny tena atao hoe fotoana sy ny finiavana na dia nisy aza ny ara-tsim-panahy nataony ny tompona ndraiky mpanjakana tamin'ny fanakanana atsika tsy ho afaka andeha fiarakodia dia nataonareo ditongotra zany tanjom-bato imerika sininy zany exploit be farak'izay ngeza teo amin'ny fiainantsika rehetra iny zavatra nataonareo iny ary dia tena zava-dehibe tokoa ho anay mpikarakara manomboka avy any amin'ny filoha-marika-ravalomanana izahay ekipa rehetra tsy akanavaka zay mivondrona atao anatin'ireo plateforme samihafa atao anatin'ny tontolon'ny fanoherana izahay rehetra atao anatin'ny ekipan'ny Miara-Manonja dia tena poatsatroko aminareo amin'izany ezaka nataonareo tamin'ny fanaovana ditongotra aveny atanjombato nakeny imerika sininy zany na dia teo azy famendry fendrona samihafa ny fanamavomavonanareo zay nandeha tongotra ndray noho ny aveo nefa rehefa nivery moa atsika nylamina tsara ny fiverenana ary tsy nisy tavela tany ka tratry ny orana zany fa resaka daholo zany fa inareo rehetra tafody satria zahay ny namarana tany zay mba trimaitre ianitra namarana ny fodiana zany efa lasa fasaka lasa avokoa ny olona rehetra zay vao niala teny fa ny famendry fendrona tsy maintsy misy aza atao makivo zany ary tsy maketraka atsika za dia tena midera an'ilay atao hoe conviction tena le fitiava-tanindrazana ranganana atsika zava-dehibe zany ay misy vahoaka malagasy ty tanindrazana eto ary zay ny tsitsapan'le mpitondra amin'izao fotoana zao hoe ninninona taony dia tsy mahafaty ny afo ny fitiava-tanindrazana tany anatinareo zany rehetrarehetra zany tena entsana ange reny mody manao camion maty banana camion citerne ny lalana atao mifamoditodika amin'ny lalana tokony izorantsika daholo izotran'ny fiara anankiroa tena zay tsy akajodratomba asina taxis camion ohatra mody mifandona tsy zavatra tsy natao eny fa na dia ny olona tsy andeha ho any fitsangatsangana aza dia voatohitohina amin'ny fahalalany vezivezy nisy olona mitondra fahoriana nisy olona andeha hamonjy fahoriana nisy olona andeha hamonjy fotoana nisy olona andeha hamonjy fivavahana misy olona andeha hamonjy lanonana voasakana
no zay etraketraka zay etraketraka le izy tena etraketraka mihitsy nampiarina taminao vahoaka malagasy ary teo tsika natsapa hoe ohatry ny ahoana ka mpitondra ny fidina io satria tsy nataony tamin'ny mpanohitra rery le izy fa nataony tamin'ny vahoaka malagasy satria tsy ho fantany hoe n'olona mampiasa an'io arabe nge tsy ho mpanohitra avokoa e fa zao miaran'izay etraketraka zay daholo ireny olo reny nefa na izany azy de nafehteny reny olo reny na tsy mipanohitra aza de nafehtena tao anatin'izany tsy nisy mikorotana isoranay daholo koa nareo rehetrarehetra reny a izay tony tao anatin'izany embouteillage nandritra ny adiny efatra nanaovana an'izany fitohanan'izany de nefa rehefa tatyarina mivahana ihany izy rehefa tsapa fa hoe lasa tonga any Amerika Sina daholo ny olona de mivahana le izy eo nge nahitana hoe antso-jay le izy e fa itsika tia mifanoherana de malala fomba tsika tia mifanoherana dia tsy olona taitaitra fa mahafantatra mifehtena ao anatin'ny zavatra ny tanjotsika de iray ihany miavitana n'le fitsangatsanganana ary tamin'iny de voapirofo fa tsy tsika ny mpanakorotana ary tsy nanana heritreritra hanakorotana tsika na de nilana vanina azy tsika na de naovana setrasetra azy tsika de tsy nisy mihitsy na tsika azy ka nitariky ny olona hoe andao ary tsika hikorotana satria anaovana antso-jay tsika fa de otsika hoe raha misy ny olana ka tsahatsika mivahaolana na izany na tsy zany aza dia maneho fialatsiny an'ireo zay mbola maro be tena tsy afaka nanoatra mihitsy satria noho ny hoe efa bebe taona sotra zany a na noho ny antony ara-pahasalamana koa hoe tsy afaka anao an'le ditongotra lavitra be de voateriny afy teo amin'ny magorotan de nitodidonody tany tokantrano isoranareo reny ary aza malahelo a fa tsapany vahoaka malagasy rehetra piray tanindrazana ny afy mpitiava-tanindrazana tany anatin'ny fonareo ary de tena hoe na ny any ampitan-dranomasina azy na ny mpiaramoby nantoka amintsika aza de nanaiky fa miendrika mifanoherana tamin'ny asabotsy teo ary tena matotra tsika manao zavatra satria tena voakady tsika amin'ny atao hoe milimetatra farak'izay akaiky mihitsy ny refy izay nandrefesatsika n'zany fikarakarana an'ilay fitsangatsanganana zany nanao zay ho afany avokoa ny ekipa Miara-Manonja rehetra na solombavam-bahoaka io na mpanao politika io izay ny karakara sy ny fanometanana tao anatin'izany fikarakarana ny fitsangatsanganana zay nataotsika teny Amerika Sina zany tamin'iny fotoana iny tsika dia nanindry fo nandefitra ary tena tsy nanao hoe satria zahay ilanareo vanina dia hisetrasetra aminareo koa zahay tena tony ary zay ny tsy ananan'ny mpifaninana amintsika zay ny tsy ananan'ny adversaire tsika zay fahatonina ananatsika zay qualité tsika zay qualité ananatsika zay a zava-dehibe ary hita eny amin'ny toetsaitsika zany zavatra zany mila olona miendrika ohatr' zany ny firenena mila olona manana fofo eny fitiava-tanindrazana ohatran' zany ny firenena tsy mila olona mahana toetra na jiola ny firenena tsy mila olona mahana toetra misetrasetra ny firenena fa ny firenena de mila olona manana fahafoizatena hoan'ny taranaka faramandimby hoe ny fitsangatsanganana izay saika alantsika voly de navadiky ny mpitondra ho testa ho azy fa misy ty tanindrazana eto ary mpanohitra de ty tanindrazana ka na inona zavatra ny ezahana tao dia naseho ary na baribary tamin'ny mpitondra fa sady ty tanindrazana ny taty amin'ny fanoherana no olona malala fomba no olona mahatsindry fo tsy taitaitra tsy mora misendoatra dia totosatsika tsy nisy tomiky zany raha ny sitraponindreo dia misy zavatra tsy nilamina teny amintsika teny misy zavatra nikorotana teny misy zavatra nafanananao soketa ho atsika teny nalaina ny taratasy ny fiarakodia nampidirina fourrière ny fiarakodia fa tonytsika tao anatin'izany isorana ny mpitatitra zany isorana an'ireo zay nanome tanana tamin'ny fitaterana an'ireo olo reo mbola nanao ezaka ihany koa ny sasany nanampy nanao navety mivezivezy imbeta be mitondra an'ireo olo reo isorana daholo tsika amin'izany zany ny fanomezan-tanana ary zay na tonga atsika nametraka an'ireny karazana ultimatum reny tao anatin'ilay kabary zay mbola iverena koa moa rehefa avy eo satria manino mahatsapytsika zany fa misy fetrany koa ny fandeferana misy fetrany fandeferana ary mila mifanaja satria fiarahamonina raha manany ty tanindrazana iraisany ty satria de tena mahavalalana ny toetsaina netiny teo anivony ny ATT ny gerena n'iny a excursion nataotsika iny tena gagitsika raha misy ny olona tokony andamina sy aprindra zany fifamoivoizana zany lafa ny fitaterana zany
dia ny ateteny voalohany amin'izany akory ny fahagagana fa ny atete mihitsy no lasa sakana tao anatin'izany voalohany satria ve zao dahanao ny loolona Madagasikara androany Nicolas Rabe Mananjara dia zay ve ny ataonao Andriamatota le generaly dia zay ve mahatonga anao mamony fo anao toetra ohatran'izany ao anatin'ilay hetsika zay nataonay ampilaminana malahelo ny fonay a marary ny fonay a fa reny zavatra reny a tsy ho adino reny tadidy foany reny asa manahy ianao fa tsy anjaranay mamaly an'izany any aminao fa misy Andriamanitra eto misy Zanahary ty tany ty ny ataonareo amin'ireny kely tsy bitika indrindry reny ozy ny teny soratra masina dia ataonareo amiko koa mbola lava ny lalantsika Andriamatota le generaly mbola lava ny lalantsika Andriamatoa sénateur alatsiny a fa tsy nisy zavatra nieritreretina fanakorontanana ny zavatra nataonay fampilaminana fa dia maninona ny fanao akasoparana ohatran'izany fa maninona dia manome fanafitonana ohatran'izany nefa nyteny taminareo a amin'ny mahavavolombelon'ny tantaranao a fa zavatra efa nitranga ange zany e tamin'ny fifidianana be ny tanàna victime n'izany Andriamatoa Andry Rajoelina hoe tsy nasiana taxi be tamin'izany fotoana izany fatatsika ny zavatra nitranga tonga tany Antsonjobe foana ny olona nanonjy an'ilay faradoboka dia efa nananatra anareo ohatr'izay a hoe na ataonareo an'izay ario dia ho tonga foana nge io olona eo andeha tongotra inona tokoa ny zavatra nitranga tonga le olona nandeha tongotra dia izany mahazo ny fafambaraka zay ve fa maninona ny aratsinareo endrika ohatr'izany le fitondram-panjakany ianareo mandray initiative amina zavatra ohatr'izany sa ve sahanareo no miteny aminay fa nomen'ny filoha Rajoelina baiko nareo anao an'izany dia masahia ary miteny an'izay hoe aka baiko nomena Andriamatoa filoha io dia nitanterahanay za hita atao amin'ny ATT fa zahay eto dia mijery fa solelakisy m'izany dia aka 19 nareo zahay tamin'ireny fotoandreny tena nangataka taminareo ni hoe aleo le olona andeha efa hita fa any Amerika sinina ny direction anay efa hita fa nisy olona tonga tany fa tsy zaka ny sainareo ny eritreritra fa be da be le olona tao amin'ny magro Tanjobato dia nanomboka teo nareo ngafy marina nge io nandeha normal le nisy taxi brosy efa navita nitatitra an'ireo olona reo nge tamin'ny voalohany tsisy olana mihitsy fa maninona ny tampotampoka teo noho ny taty amin'ny sivy rehefa nahita ny abetsaky ny olona tao magro nareo dia niova ny toetsainareo mahazakara nga demokrasia fa zay ny atao hoe politika eto amin'ity fiainantsika ty ny fahafahan'ny olona mivezivezy dia iantohany lalam-panorenana zany ka maninona dia mirafitra anankiray atao andamina ny fitaterana eto Madagasikara no lasa sakana amin'izany fahafahan'ny olona mivezivezy zany zany zoan'ny olona mivezivezy zany sa ambon'ny lalàna ny tale generaly ny ATT ka afaka manakana ny fahafahan'ny olona mivezivezy mampalahelo le zava-misy hany ka lepitany filaminana sahiratsaina izy satria baikonareo dia manaraka tsy fidiny an'le baiko na dia fantany aza miavatra ihany nge lepitany filaminana mampiatra an'izy satria fantany ironam-bavam-bahoaka izy fa tsindrinareo izy satria mena ambany mena dia noho ny fakana 7 ve noho ny solelakisma ve ny atongavana amina zavatra ohatran'izany mampalahelo a tena raha olona manana toetsaina malalaka sady tena hoe manana fijery ambony ohatran'ireny a no lasa tonga amina toetsaina ohatran'izany dia tena gaga ianao efa inona ary ty fa dia nanakory loatra mampalahelo le zava-misy fa zao tsy resin'ny etraketrakareo a miafo ny fitiavan-tanindrazana nanan'le olona dia tonga ny olona dia miezaka indray nareo mandoto an'le izy lazaina fa zaraina volo reo lazaina fa hitsy atao daholo fa mendry fendrona maro samihafa dia hoy zay hoe ny fanaovanareo an'izany dia fiverenany tantara nitranga teo aloha ny fanaovanareo an'izany dia mamerina ny tranga efa nisy tany aloha zay fantatry ny olona tsara fa fomba fanao ny olona mandrovo tsy zany
rehefa tianareo hoany aminareo ny vaovao de ekenareo ny RFI fa rehefa tsy tianareo akany aminareo ny vaovao de tsy ekenareo zay lazay ny RFI sahy tsy manao commentaire fa zay lazay ny RFI de zay aminay malalaky reny manao ny asany ohatra ny mpanao gazety rehetra de miteny izy de zay zany fijeriny fa tsy hoe rehefa mety aminay ny teneny ny androany de tsara ny RFI fa rehefa tsy mety aminay zany de miaraka aminareo izy miezaky nareo hanao karazana fandotona an'lay etsika zay efa napetraka hoe etsika mpilaminana io etsika ho an'ny fiarahana ifankahitana indray fa elatsy ny ona de nakorotanareo le izy nakorotanareo farak'izay zokiny fa ny olona tsy kivana zany de etitsika zany de mametraka hoe zahay tsy nila vanina taminareo zahay tsy nila kisa taminareo fianareo nanomboka azy natombokareo le filanakisa natombokareo ny filana sotasota nilanareo vaniny zahay na de efa nametraka mazava ary fa hoe ampilaminana io zavatra ho ataona io efa nomenay ny toerana le efa nomenay ny lalana sy ny zotra andehanana am'zany vitanareo verangamy mampamerin'olona efa any am'le toerana hoe andana hoety miverina ny atanjomaty raha olona ao anatin'ireo fiarareo tena tsy manaja ny zon'olombelona mihitsy ny anareo am'zany zo fototra areo tsy de miantso amin'ny fikambanana mpiaro ny zon'olombelona mba handray andre zavatra nitrangamaly reny ho isan'ny fanamariana mikasika ny fomba fiasan'ny mpitondra am'izao fotoana zao amin'ny tsy fanajanana zany atao hoe zon'olombelona zany zay na tonga ny anteny hoe tandre maro sao de raha pitsy raha afaka pitsindray de iantso anay hoe andao ifampiresaka andatabatra boribory fa fireneny raha manany ty zon'olombelona ary tsy hainareo manaja azy ny teny nomena ve ho hainareo manaja azy de iteny zay teneninareo indray nareo de rehefa avrenareo amitapitaka indray de hafa indray teneninareo raha pitso fa tsy am'zany tsontsika fa ny anay de tsotra namaky ady aminay nareo nila vaniny aminay nareo nanao antso-jay aminay nareo de hoy zay hoe misy farany ny fandeferana misy fetrany ny fandeferana zay nge mety mazaka ihany fa le vahoaka zay ampiaranareo an'zany antso-jay zany a areo tsy voatery azaka ka ny teny zay maly tafaky maly tamin'ny asabotsy hoe oky zay ty antso-jay ataonareo ty ho averiny zany zao hoe oky zay fa misy farany fandeferana ty antso-jay ataonareo ty voalohany averiko ny fametrahanareo mpitandro filaminana manodidina ny tranony président Marc Ravalomanina vo maraina teo a efa nandenakany zay teo efa misy ndray napetrakareo ao tsy te ahita mpitandro filaminana miodiody manodidina ny tranony président Marc Ravalomanina zay aminay zany de intimidation ny andraisanay azy na iteny arynareo hoe ka hoarovanay izy ameo élément fotsiny de ampidira ao anaty lakoro hoe ty mafisina sécurité anao monsieur le président de ampina firy ny élément ato aminao efatra 10 enina any anatiny any izy migérer an'zany miaraka am'le élément ao miaraka am'zay fa élément ananany amin'ny maha ex président azy fa tsy atao anaty fiara janony ivelany ka mafisina le nitenenina teny merikasine omenay valambe efapolo ora nareo tsy amerimerina intsony mpitandro filaminana eo manodidina ny tranony président Marc Ravalomanina manomboka androany a le valambe efapolo ora tapitra rapitso am'y rombe folo alina ianareo manomboka azy zay tsy nila vaniny taminareo mihitsy manomboka androany tapitra rapitsy rata am'y rombe folo alina
raha mbola mahita mpitandro filaminana zany zahay manodidina ny tranony président Marc Ravalomanana manomboka ny alarobia de omena eto ny toromarika fa tsy anaiky an'izany tsony zay ataonareo brouillage am'izao fotoana zao fa eniny olona foana eo amin'ny alalan'ny internet ho averimberinay ty fandarany ty amy 12 sasany ty de efa miverina ndray tsy maintsy aheny foana io olona io faharoa mikasika ny fiakaran'ny MBS ao anatin'ny internet am'izao fotoana zao a dia ao anatin'ny fanaovana ny dingana araky ny lalàna ny mpisolo vava ny MBS mikarakara ny famerenana indray manao opposition zany zay am'izao an'ilay MBS ao anatin'ny Canal Plus Star Times Parabole rehefa avy eo zay dia ahazo ny tatitra mikasika ny dingana arahana am'izany de arakaraky zay tatitra azonay zay indray ny anomezanay ny dingana hoe ao anatin'ny firy ora indray no iandrasanay ny iverenany zany fandaharany zany ao anatin'ny Canal Plus ao anatin'ny Star Times ao anatin'ny Parabole fa miandry ilay dingana ataony ny mpisolo vava zay efa mandeha am'izao fotoana zao zay de mialony ny hafaranany ty fandaharany tya dia ho avy eo zay eto tsika dia mametraka mazava fa izahay de tsy pilakisa velively fa ny fahatsapahanay fa aloalika ny ranombary manonja ny fiainan'ny firenena dia raisinay ny andraikitra amin'ny fampahafantarana ny praitan-drazana hoe zao ny zavatra tsy mety eto am'ty firenena ty izao ny zavatra tsy mandeha araky ny tokony izy eto am'ty firenena ty adidinay zany adidinay zany ary eto zay de misitona ny sain'ireo mpiara-mobonatoka amin'ny Madagasikara ray manontolo amaky amy fijery tsy mitanila ny zava-misy eto amin'ny firenenay tsy nisy mpanohitra ny lavaniny tamin'ny mpitondra tamin'ny farany herinandro teo na kely aza saingy kosa mpanohitra ny lana sotasotan'izy de gagy tsika rehefa tonga ny alahady fa ny mpitondra fanjakana indray no mampiakapeo de miteny hoe na amoizana ny ainy azy dia tsy maintsy horeseny ny ratsy misokajina ho ratsy ndray zany zahay satria izy moa no ratsy ho sokajina eo mipiara-miasa aminy ve sa ianareo mpiara-mombonatoka ve sa ianareo firenena dehibe ve rehefa tsy mipanohitra de rehefa tsy zahay zany de ianareo mpiara-mombonatoka na ianareo firenena dehibe no sokajina ratsy hifofo ny ainy zareo zay tsy mandalo na kely aza ny eritreritra akoriny mampalahelo moa fa atao fitaovana ny fafito ny volana febroary de zao ny amy bateneniko tsika rehetra dia tomponantoka tamin'ny zavanitranga tamin'ny fafito ny volana febroary itsika no ny antsony olona tamin'ny fafito ny volana febroary satria na anendry prime ministre teo amin'ny kianja 13 May tsika dia ny teny ny filoha teteza mita hoe menanao ny ambotsiroatra iasanao andriamatoa prime ministre rehefa notendrena teo amin'ny 13 May ny prime ministre monja rondefa de nitranga ny zavatra rehetra nitranga tamin'ny fafito ny volana febroary nanomezantsika tsiny ny président Marc Ravalomanana nitranga tamin'ny fafito ny volana febroary fa ity ny adinonareo za tsy tao anatin'ny 73 député fa ianareo tao anatin'ny 73 député rehefa tonga ny volana avril tamin'iny dia ny fafanareo zany lonolonom-po teo amin'ny atao hoe pomba n'Andriamatoa Marc Ravalomanana sy ny pomba n'Andriamatoa Andry Rajoelina na mitra-pihavanany nareo niara-dinareo zay ny napisy ny solombamoaka 3 amby 7
ratsy ny vitrana ny fihavanana teo amin'ny pomban'andriamatoandro rajoelona sy ny pomban'andriamatomarika ravalimanana tsy nisy 73 député zany efa ndinganinareo zany ny tantara ny fafito ny volana febroary okazavo zany ianareo ny nandingana azy nadinonareo iny fafito ny volana febroary iny zay vo afaka mifamitra-pihavanana amin'ny timma ny TGV na ny mapara ka rehefa inonareo mamitra-pihavanana de rehefa inonareo no mampatsia sy mamofo tamandry raha fantatrareo fa mofo tamandry nareo aty am raiky am roapolo sy roa arivo ko naninona ny namitra-pihavanana tam'ireny fotoany reny tam 73 député dikan'izany ange fa tsy mitana lolo-po any am président marika ravalimanana ntsony nareo e tsy mitana lolo-po any am timma ntsony nareo matoa niaraka niara-dimy fampitatana de reo sary solombavam-bahoaka timma solombavam-bahoaka mapara ny fampitantana ny sariny zany zany de midika fa fampihavanam-pirenena nataonareo tam'izany namitra-pihavananareo tam'izany androaninareo ve de mbola hanao fitaovana ndray lefa fitony volana febroary de hoe zany karakarany reto ko naninonareo namitra-pihavanana tam'ilay olona izay raha fototry zany raha androany izy ho irairainareo retretsaina mihitsy zany a no mampalahelo manao fitaovana ny fahorin'ny olonareo rehefa ohatra ka amin'ny tombotsonareo de adininareo fa nisy fahorinany zakaina tam'izany fa rehefa ty amin'ny tombotsonareo hafa ndray a de adininareo ndray fa namitra-pihavanana noho izany nareo ka arangaranganareo ndray fa nibaby fahorinareo tam'izany azavitahana ranga le vahoaka azavitahana noho ny tombotsoanareo le vahoaka fa meo azy ny zava-nisy marina fa efa voadinganareo zany fa fitony volana febroary zany a rehefa niarady tamin'ny timma ny mapara androaninareo mamofo tamandry satria maniny voatohitohina ny tombotsonareo ay tsaronareo ihany reny olona reny zany fa adininareo izy tamin'ireny 73 député reny ianareo nge nanomboka amin'ny famitranam-pihavanana e ko maninona ny androany reny nareo vo ataonareo tatabitrana ndray le fihavanana zay nataonareo nisy ny fiarahana fanjaran'ny olona mieritreritra fantatry ny olona ny tianareo atongavana ka etotsika de mametraka fa ampy zay ny filalaovana n'lay vahoaka malagasy zay tonga saina tanteraka am'izao fotoana zao mahafantatra sy matsapa ny marina ambarazy sy ny marina efa fantany ary ny marina tsy azony le ferina tsisy olona andefitra manandrariny zany eto ka apetrako zany ny adihevitra honorable andra zava-manatsoa hoe ireto mpitondro reto dia zatra ny lalandririnina de efa varatra mbola tianao hitsin-dalana koa taona ny fahasahiny ty taona ny fijoroany ty izahay Miara-Manonja ianareo koa manana ny eritreritranareo any fotoana mihitsy zao hitambara ny hery rehetra ka zay matsapa rehetra fa misy zavatra tsy rariny atao amin'ny firenena de fotoana zao aza miafiafy afaka miresakitsika afaka mifanatonytsika misokatra ho an'ny rehetra mivaravarana fa firenena imbonany tia tsy avelatsika ho atao tantely afadrakotra ity firenena ananatsika ety maître andra zava-manatsoa manatitra ny fiarabanantsika rehetra na neto amin'ny studio na any amin'ny toerana rehetra ahafahanareo manaraka an'ity fandarany ity efa voalaza teo ny fialanatsiny amin'ny fahatarana kely noho ny antony ara-teknika moa fa nazanona tsy zany a raha fomba fanao ny fialanatsiny rehefa zavatra toy izao ny famerenana ny fisaorana sy ny fankasitrahanantsika rehetra zay tonga nanatrika an'iny méga excursion iny fitsangatsanganana lehibe indrindra ary mbola tsy nisy ohatran'iny eran-tany
dia isorana daholo tsika rehetrarehetra zay mitotona fotsin'andro na masaka niny fitsangantsanganana iny na izahay mpikarakara ny rehetra mihitsy samyny anjarany nanana ny anjara ndraiky nitondra ny anjara brikiny ny fifanampihnana teto toerana na tany ivelany isorana daholo zany isorana daholo ianareo rehetra zay tonga tamin'iny sabotsy iny ary ianareo zay tsy afaka koa noho ny antony maro samihafa nefa naniry ho avy a mbola anolorana andro fisorana ihany koa tsy hoadinany koa nefa ny mitatitra ny mpitatitra tamin'iny asabotsy iny zay hitantsika fa tena débordé tanteraka satria tao anatin'le antozay nataony ny avy any mpitondra fanjakana ihany iny tsy misy afa-tsy any mpitondra fanjakana ny zavatra ohatr'ireny isorana ianareo mpitatitra isoranareo mpanao gazety rehetra tsy akanavaka ihany koa fa ny zavatra azo isorana ihany koa dia anisy ihany reo mpitandro filaminana sasatsasany zay tena ny teny ary mibaradaka mihitsy hoe tsy sitraponay io fa zay ny baiko azonay ny baiko azony zareo dia natao zay ny créena natao zay nisiny embouteillage naiza rehefa nahita fa be deabe ny tomobile zay nitatitra an'ireo olona reo nakany amin'ny toerana tany Amerika Asiny ny créena ny embouteillage iny moa zany de créer embouteillage artificiel no natao ary nisy fiatraikany hatrany amin'ny tanàna tany anaty ville tany le izy nikorotana tanteraka de nieritreritra ianareo fa hoe se retourner contre anay hoe ho tezitra ny mpikarakara ny etsika ny tompona andraikitra amin'ny Miara-Manonja ny embouteillage fa fantatra ihany hoe avaiza ny olana avaiza no namoakan'ireny zavatra fambanitsaina reny le mpitandro filaminana moa de nampiasaina araky ny mahazatra anareo a de reny no hita fa samy natsapa daholo ny rehetra fa tany no baiko ary ny ATT tsy afaka miala amin'izany araka ny voalazany namana fidèle teo le tompona ndraiky mpanjakana ao anatin'ny ATT marina fa zodanao ny sénateur sady tale général ny TV plus fa le zavatra atao le fambanitsaina ohatry reny ve neverina fa le hoe apport reny no zavatra hoentina manampy an'le fitondram-panjakana ve de mahazo 19 efa nazo toerana sénateur de maiza amin'izay mipetraka fa tadidin'ny olona foana reny zavatra mitranga reny ary tadidin'ny olona isaky mijery an'le ainao manjerinareo hoe ay ve ohatry zany ny toetsain'le olona tompon'ity ainao manjery ty ny mpanao gazety moa zany dia mafantatra daholo hoe inona ny zavatra mitranga inona ny réalité zahay eto tsy andi ohatrany iderateny ohatra amin'ny papelika akory tsy teny ininona zay fa ny RFI asa ndray inona ndray no anenjena ny RFI ohatra ny nanaovana France 24 ndray nazava ny teneniny de hoe tany ny estimation tany amin'ny 100 000 tany zahay teny fotsiny teto an'ity fandarany ity hoe tsy amanarivonytsika fa amanaliny no avy dia voaporofo iny hitatsika amin'ny teny français de hoe succès fou na c'était une grande réussite le indro kely fotsiny dia le olona tsy afaka nandeha tsy nanana an'le aina na le fafana nandeha tongotra nakany hatrany Amerika Asiny voatery nyjanona tao magro kanefa nafinaritra foana fa dia zay zavatra vita atao ny arahana am'faly ary fitsangatsanganana no atao sy fikasana tao a de mba nisy tsirony kely ihany natao tao niaraka tamin'ny namana zay tsy afaka mbola santatra mbavarano iny manitsa be mbola ho avy ary amin'izay fotoana zay araky nefa voalazantsika teny amin'ny teny Amerika Asiny efa nampandretsika hoe tsy ataotsika any amin'ny périphérie intsony mena fahafapotsika tsy afaka nandeha teny omena fahafapotsika taraiky rehetrarehetra tany anaty embouteillage omena fahafapony tsy afaka nakeny amin'ny toerana zay nanaovana fitsangatsanganana fa de ho ataotsika ty anaty tanàna ty amin'ny fotoana mamety anazy zany zavatra zany basy aty fitiavany zany zay tsy mamely tampoka zay fa zay mampandre amin'ny zavatra zay atao rehetra ka raha iororana reo normal be raha manao an'izao fomba rehetrarehetra tsy mendrika zao de normal be azonay micomprendre izahay fa zay kosa tsy manakana anay anameloka ny zavatra nataonareo zany akory satria tsy ekenay zavatra ohatry zany no atao fambanitsaina ohatry zany ampiasaina mpitandro filaminana sy ny ATT
anaovana zavatra tsy mendrika ohatran'ireny, inona ny azonareo tao anatin'ireny? Qu'est-ce que vous avez gagné là-dedans? Niakatra ve ny kotinareo? Mijanona vonaika ana nemafy ve ny toy le pouvoir am-pelatanana? Vonaika ve lasa nemam-bahoaka le filoham-pirenena? Jereva fitaratra dia anjaranareo any mamaly an'io. Fa ho anay aloha, félicitation, fiarabana partout, na avaiza no azonay. Isoranay daholo ianareo rehetrarehetra. Fantatray ny zavatra nataonay ary fantatray koa ny résultat. Izahay koa tsy mamita tena. Fa reny zavatra reny dia test grandeur nature. Fantatray hoe ohatry ninona ny olona tsy mitovy hevitra ary manohitra an'ity fitondrany ity. Ka izay tsy mamita tena, fianareo koa aza manita tena satria marobe ny renseignements généraux, ny agent ny renseignements généraux zay hitanay tao. Raha velanay izy nanao ny asa nakalalahany, zay tsy nanakatsakana amin'ny zavatra zay nataony tao. Ny tanjona dadavinareo dia hoe ho tezitra aminay ny olona amin'ireny fanofikirehana nyreny embouteillage sy ny fanakatsakana nataonareo ireny, ny fampidinana ny olona tany anaty bus, famerenana ny bus iverina makany magro, ny fanakanana ny tomobile tsotra hatramin'ny olona voiture particulière ary nsakananareo rehefa nisy an'le autocollant, nisy an'ireny drapeau reny. Ny tenako dia anisany fa tsy nanaiky lembenana ary mbola ny tena fa ino ty sakatsaka nataonareo ty? Solom-bava-bahoaka no mito anatin'ny fiara, fa tsy ny zay gendarme kely 2 barety na 3 barety no andeha nakatsakana sy anao sakana ho anay amin'ny asa tokony atao. Mazava tsara ny ao anatin'ny karatra mahasolom-bava-bahoaka ino hoe tokony prêter aide et assistance, tokony manampy ny solom-bava-bahoaka rehefa misy zavatra ohatran'ireny raha misy ilany anazy. Fa ny zavatra nataonareo dia nanakana ny lalana, double triple ny arabe, dia ny créer embouteillage naiza mieritreritra venareo fa mafy be rehefa ohatr'izany. Zay le mba zavatra takatry ny saina, tsy mba mieritreritra lavitra mihitsy fa manaonao foana ohatran'ireny. Reny moa dia mbola manifestation, fisehoan'le panique, fisehoan'le fahamezana, fisehoan'le amena, le fifanehoanan'le tsy fahaiza mitondra daholo zany rehetrarehetra zany, ary tsy mahay maka lesona mihitsy amin'ny zavatra rehetrarehetra zay efa nitranga. Ny erreuran'ny olona foana no averina, tsy mba manao zavatra tsara fa mifaninana amin'ny ratsy. Zavatra toy ireny tsy nanakana anay na tonga navita ny fitsangatsanganana tokony ho tsara na finaritra lavitra noho ireny, satria fety no nomanina. Zay tsy nakartista, fa dia hoe anao fety itsika androany, anao fifampiarabany tsika, fa ny zavatra nitranga kosa tezitra izahay. Fa zay tsy tratry ny velam-pandrikareo na tezitra ara. Ny tatavinareo tamin'ireny dia hoe anova fihetsika izahay dia aherisetra dia andeha hitarika ny olona any anaty villa any amin'ny toeran-kafa. Tsy tratra anareo amin'izany zay e. Olona misaina ny aty, tsy tratry nyzany zavatra tsisy fotony ohatr'izany. Zay no mahadraba anareo amin'izay zavatra zay hoe zay fa inona ary ty zavatra ataon'ireto fitondrana reto, inona reto ataonareo reto. Fa ny zavatra misy fotsiny dia isoranay ny pomba ny miara-manonja sy ny olona rehetra miara-manonja, fa nanana sang-froid ary nanana fambonitsaina daholo, satria olona manana détermination, olona décidé, olona motivé reny. Ka nataonay any amin'ny 15 km ary ny fitsangatsanganana, tonga ny tongotra io, mbola nodika io izy nandeha tongotra, tsy olana taminy zany, mety reradreraka fotsiny mitady massage kely any an-trano, matory tsara ny alina dia lasa miasa indray ny maraina. Ka io na aiza toerana aiza na toerana nanaovana an'io, rehefa décidé ny olona dia tsy maintsy mandeha izy na inona sakana na inona ary tsy matahotra izy. Zay ny tena zava-dehibe indrindra, olona masa ary tena manatanteraka ny baiko mihitsy hoe taona ny fahasahiny ty, ny mpitarika masa, ny olona masa. Amin'ny fotoana manaraka dia sens inverse no hitranga. Hitantsika zay zavatra zay. Le sens inverse hoe niala taty ampovoan-tanàna nakany amin'ny périphérie, fa amin'izay te amin'ny manaraka amin'ny fotoana manaraka avy any amin'ny périphérie tonga aty amin'ny ville. Ho hitantsika zavatra ho ataonareo amin'izay fotoana zay. Fa raha reny olona rehetrarehetra reny tonga tany daholy, zalahy e, zalahy e, ka
ka rehefa kaiky ny toerana rehefa tsy de lavitra ny toerana dia tsy manina fa orony ny entana tena mangorona entana efa maro ngenareo no nangoronetana atao anatin'izay ny zavatra tiana tenena de hoe nisy olona nanao infiltration ihany tany anatin'ireny folona reny satria foule ary za moa nisy polisy mihitsy nyteneko teo akadimbahoaka hoe gestion de foule ty fa za medaladalnareo aiza ve tena en plein tournant eo amin'ny rond point na akadimbahoaka no sakanan'ny police de la route mampanaonao foana le mpitondra fiara raha mianatra code de la route ianao de tonga de hoe tsy azo atao mihitsy nijanona ao anaty tournant indrindrandrindra fa tsy eo amin'ny rond point fa eo no sakanana amin'ny fiara de eo no ajanona ny olona zany ve normal zany le infiltration le olona modiny menimenina de mitarika an'olona hoe zay tsy manaiky mihitsy fa aloha zay andeha ho arianany na andao arianany tratranay reny olona reny ary efa nandraisanay amin'ny fepetra azy efa niteny zay teto hoe tandremy medaladala ato aminay e tandremy medaladala ato aminay niny alatra madinidinitra moa madinidinika mpanedaka sy ny mpangalatra moa misy foany reny manao ny asany koa izy rehefa misy folona oatra reny fa ny zavatra tenenay fotsiny hoe tadidio tsara na ho an'ny atetena mpitandro filaminana zay nanaiky nanao an'ireny zavatra reny tenenay tsy ny mpitandro filaminana rehetra nanao an'ireny a nanao an'ireny excès de zèle reny fa raha nakasary anay ianareo zay koa mba nakasary anareo ary fantatray tsara daholo izy nareo dia aza dino fa zay koa tsy manadino an'ireny ty lalany ty nge miaka-midiny e ohatra ny kodiara-tsarety io androany ianao ry ambony rapitso anao ty ambany androany ianao ry ambany raha afaka pitso anao mety ry ambony fa tsika tsy mifanao oatra reny tsy mifanadala oatra reny e ny zavatra atao anatin'izay mbola reny antsotsay sy ny zavatra mitranga rehetrarehetra reny mbola tafiditra ao anatin'ny antsotsay amin'ity resaka ainao manjery ty MBS ty marina fa am'izao tsika miteny zao de manao brouillage partout nareo amin'ny radio rehetrarehetra tsy manakana anay tsy hiteny zany sy tsy anao an'ity fandarany ty rediffusion eo maro zava tsara mijereva indray ry namana isany any amin'ny internet any amin'ny youtube any jerefa mandeha en direct any amin'ny compte-ny AZ radio sy ny MBS io afaka manaraka tsika amin'ny compte tsika tsirairay ihany zay manaraka zay mizara manao partage fa iverenana resaka antsotsay efa marina fa hoe nisy ultimatum zay efa nazavainy ny député fidèle teo fa tsara ho azavaina atsika ihany ty resaka MBS ny tapahana ity misy namana zay tsy mafoy atsika zay député ao anatin'ny RD tsy anona anaran'izay fa maromaro zareo niaraka tany mahajanga tany niaraka tamin'ny andriamatoa ministra ny fitsarana eto moa zany dia misy fanitsinany tsy maintsy horesahana hoe aika tsy le ministra ny fitsarana no nanome baiko anty anomezana ordonnance ny DLC any amin'ny primature fa ny ministra ny fitsarana kay tsy nahafantatra akory ty resaka hoe nisy ordonnance mivoaka ty fa rehefa ny kabary teny amin'ny amerikasinina ny tenanay voataitra izy nanaraka an'le izy tany mahajanga tany hoe fa inony zany resaka ordonnance resahany maître ianitra zany de gaga ministra ny fitsarana tompona andraikitra voalohany tsy nampahafantarany ministra ny serasera akory ny zavatra nitranga satria le ministra ny serasera zay nitabatabaina hoe izy ny tompona andraikitra amin'ity fanaovana an'ity ordonnance manapaka ny MBS ty fa izy no nampaniraka ny DLC zay misolotena ny fanjakana rehefa misy fitoriana ohatran'ireny satria hoe ny ministère en communication no manao ny asan'ny autorité de régulation ka voatery maka ny fepetra napaka ny MBS dia nitapahana ny NDS satria nanao audience à bref délai zany hoe tena audience afarak'izay maika tamin'ny zoma tsy ahafahan'ny MBS mandeha any anatin'ny canal 7 sy anatin'ny Star Times ary ny parabole de mahavariana de zao ny MBS no tiana hosakanana de ary amin'ny Star Times sy ary anatin'ny parabole sy ny canal 7 ery no hosakanana ole retsy fa efa tena marina fa tena hoe mitorina nareo tena efa mieritreritra hoe efa tsy mandeha am'izay ozantsony ny atao fa ny MBS nge ny tompona andraikitra amin'ny émissiony fa tsy Star Times ny tompona andraikitra amin'ny MBS akory tsy parabole ny tompona andraikitra ny MBS akory
tsy ny canal sato ny tompona andraikitra ny MBS akory fa zay le laso tenitenenina teo moa zany de nareo saminareo raha moa tsy mifankalala hoe inona zavatra atao efa miteny foana zay raha mato ministry ny serasera ajanony le etraketraka tsisy farany ty marina ianao fa te ho super ministre te ho premier ministre te anao zay tianao atao rehetrarehetra te hifaninana amin'ny talehan'ny serasera amin'ny présidence fa ny zavatra ohatr' zao vao naika manafitohina ary tsy azahoanao point ho an'le filoharovanao fa mamme point kosa ho an'ny olona manisy anao mambala tolotra alefa ny olona any aminareo zany aiza no lalàna fototra zo fototra liberté fondamentale no hitsakitsahana ohatr' zany ny constitution no miantoka an'izany lalàna fototra zany manana zo alala vaovao na ny olona any amin'ny faritany aza zany matsy ao anatin'le ordonnance hoe tsy tsara mahita ny fandaharana lefa miara-manonja ny any amin'ny faritra tsy tsara satria hoe lazaina fa manao incitation à la haine zay manao incitation au trouble zay lazaina fa manelitsao zay rehefa miteny marina ve zay de manelitsao fa rehefa nareo no miteniteny foanao iza nanelitsao teto voalohany resaka golden gate tsy nisaiky nisaiky nge no niteny fa vol clandestin io e nisaiky nge niteny fa olona dimy de ny anakiroa nampidininy tena ampidirina le volamena io e nisaiky no niteny fa ny douane tsy au courant nisaiky no niteny fa ny paf tsy au courant nisaiky no niteny fa ny gendarme tsy au courant nisaiky no niteny fa ny tompona andraikitry ny fahasalamana tsy au courant de iza manelitsao izay nitondra proof teto ve nolazaina fa manakorotana manelitsao no lazaina fa tsy marina ny document ampelantananay tsy marina ny document ampelantanany France 24 fa ny mamenatra de zao nisaiky zany ny gendarmerie mampalahelo ialana tsiny aminareo gendarme zay intègre rehetrarehetra le corps ny gendarme no afatarana an'izany de OPJ ny afatarana an'izany tompony renseignement généraux zany gendarmerie zany tompony renseignement généraux zany de nsaiky ve no miteny hoe ameo aty mangataka an'le proof any amin'le journaliste en France 24 raha hoe meo mba omeo anay aty le document anakisivy zay nyresahanao de ozy izy le journaliste tsy nakasarotra hoe zako mihitsy no natsony a ary zany no nanome an'le proof tany aminazy a de ino no nafahana miarete nampisambotra an'le gendarme kely le pirina faran'zay bitika tany Tuléar de à partir an'iny a natao garde à vue de nampidirina any amponja any tsy hafa menatra tanteraka mahinao zany fa ny olona tompony zany resaka enquête sy fangalana proof zany ny faratapony eo amin'ny gendarmerie ny saiky mangataka sy mandady lady any amin'ny journaliste manao investigation de ozy izy ny sangisangy ny olona rehetrarehetra hoe fa maninona raha ohatra ka le journaliste zo i Gaël Bourgia mihitsy no atao le be ansaiky rehefa zany zany tena manala baraka zany manala baraka an'le firenena zany zavatra mitranga zany reny moa zany de le hoe reny le hoditra akondro sy isanandro an'le filoham-pirenena de mitrosina foana efa tratra zao fa resaka golden gate arovana fatratra zay mbola miasista foana fa nitompona ndraiky mpanjakana ao anatin'io efa nitenenina teto hoe avoakana eto daholo ny séquence rehetrarehetra amin'ny vidéo zay mivoaka reny moa fa efa mivoaka anaty internet manontolo ny séquence vidéo zay lazaina fa maty tamin'ireny fotoana reny ahitana tsara ny olona rehetra tompona andraikitra ao anatin'ny douane ny paf ny gendarme sy ny sisa rehetrarehetra zay natonga ny sidiny iny fa navarina ana de zao ny saiky mbola niteny ndray hoe le gendarme kely no navita nanao autorisation de vol re lanitro rendrekiako fa inona ny diran'ny gendarme kely amin'ny hoe autorisation de vol tsy anjara ndraikitry gendarmerie zany nge fa lasa miteniteny foana de lasa miaroaro foana so ndray sao de gaga daholo ndray rehetrarehetra fa hoe niemitra ny fitsarana ny tany Afrika Atsimo satria lasa nisy orinasa vaovao eto moa zany misy anarana orinasa vaovao hoe avany a Dubai orinasa kirakira volamena any Dubai hoenitsika indray le anaran'io isanandro eto
zay nanao se constituer en partie civile zany hoe lasa niditra antsehatra ao anatin'la fitorinany Afrika Atsimo laza fa tompon'lay volamena izy sy mpampiasa an'ireto anankitelo tratra de gaga ndray tsika rehetrarehetra rehefa tsy naomby le resaka hoe vol clandestin rehefa tsy naomby le resaka hoe anormal io zavatra atao fitondram-panjakana dépêché nandefa solvava maika be tany Afrika Atsimo miaro an'ireto mpanao trafikana volamena rehefa tsy naomby le fangatahana zay nataon'le liberté sous caution nataon'le avocat karamainy fanjakana rehefa tsy naomby le taratasy sandoka navoakan'ireo olona reo nylaza fa avany Mali reo volamena reo ray volana ty orina dia nitsangana ho azy le orinasa de zany de tonga de hitanao hoe film foronina indray ty ny scénario vaovao indray raha tena maro ny orinasa misy io lasa milaza hoe tompon'ny volamena io tsy ohatry reny ny fandehan'ireny volamena ny ala teto reny en règle daholo ny papier kanefa tsika mahafantatra fa tsisy volamena afaka miondrana zany eto Madagasikara satria ny ministère mine tompona andraikitra n'zany volamena mivoaka zany efa suspendu efa tamin'ny herintaona tamin'ny volana août tamin'ny volana octobre eo mola izy miovaova eo foana ny fahazahoana manondrana volamena raha ny tokony izy ara zany volamena zany tsy azo aondrana mihitsy na misy autorisation ary satria arem-pirenena io ny atsika moa zany ny arem-pirenena de nahatambatra mihitsy hoe areny mpitondra le izy fa tsy arem-pirenena de zay mahita lalana rehetrarehetra de samy manondrana an'io daholo sa nanaovana amin'ny bois de rose manao tantely afa-drakotra daholo de io de film anankiray vaovao indray io mitante indray aloha zany miteny fa hoe misy tompony volamena io misy mpampiasa reo olona reo fa naninona trano voanandratra anazy tsy miteny zany fa maninona firy andro teorina zay vao hoe misy tompony indray io tena grave ianareo tena grave normal be ty firenena ty raha ohatra zao normal be tsika raha ohatra ka deuxième avy any amin'ny farany ary efa miady an'le farany gisitra moa zany amin'ny Soudan du Sud zany ve de tsy mba mamenatra atsika miaingo ambony tsikoko ny mpitondra na ny akanjo anaovany efa critiqueny olona fitondrana teo aloha moa zany dia masaka mihitsy ny vadiny filoha teo aloha tamin'ireny akanjo resaka mananasy reny hoe lafo be ny vidiny akanjo hoe lafo be ny poketra hoe lafo be nyzao hoe fa ny atsika kosa ara ty vonaika manao étalage le mpitondra vaovao le voaloha le rehefa ratapiny mampiseho amin'le vahoaka rehetrarehetra tantany le faraky mantra fa hoe tsy olana aminay ny manao kiraro farak'izay lafo indrindra sy akanjo farak'izay lafo indrindra tsy maninona manany ianareo fa ao anatin'ny fahoriana sy fahatsarovana ny ratsy ohatran'ireny 7 février reny no manaovana étalage amin'le vahoaka mahantra zay tsy mitsongo voahomana tsy mahita hotsindroana akory ary fa tena hoe efa mandady ianao a tsindrio fa lavo zany zavatra zany tsara resan'ny ao an'ty eto amin'ity fandaharany ity tsara patsahivina eto amin'ity fandaharany ity satria na ny ao anatin'ny fitondrana io ara de efa milaza hoe leo izahay tamin'ny sabotsy moa zany de niorory fatratra inona ny zavatra mitranga mbola fitsangatsanganana no nataon'ny mpanohitra ity tsy misy resaka hoe time na antoko politika hafa fa ny olona rehetra manohitra ny fitondrany reny okotsika tsy ho diso tsy hoe mahita ny député hianitra eto de hoe hianina rery ny ambady tady io tsara firaisakinany rehetra nahitana ny solidarité ny rehetra ny fitsangatsanganana iny nahitana ny fiombonany sainy rehetra iny fitsangatsangana iny fitsangatsanganana supranational mihoatra noho ny firaisam-beany malagasy rehetra iny la valinosy tao daholo ny tendance politique rehetra tao daholo ny karazana finoana tao daholo ny karazan'olana lehibe na kely tao daholo national ny fitsangatsanganana iny ka tsy afaka hiteny mihitsy ndray fa hoe ny karamainy natao an'izao hoe uetsy ifisorana nisy fanampiana be debe tao nataony tompona andraikitra ny lehibeany antoko tsirairay samy nandray ny anjarany ary nanao ny andraikiny fa zao fotsiny aza diabolisena ny olona mpanohitra ny fitondrana amin'izao aza ampitapitahoriny zay aza ampiororony zay zao mantsy eninay fa nikonikonina foana ary efa fantatra io fa hatramin'ny hoe le 5
le 5 efa nieritreritrareo hoe tsy maintsy misy samborona ny ray aminay fa izao izy mbola mandeha ihany ao anatinareo nge mamoaka ny information ty aminay attends à l'instant T ho samborina na ministre Ndrenjato intimidé na nataonaovana zao intimidation rehetrarehetra zao andefasana mpitandro filaminana miodikodina ny tanitrany ohatra ny anaovana amin'ny filora valimana na intimidation alefa mpitandro filaminana hoe fanaovanay ultimatum esory tao reo mpitandro filaminana eny faravoatra reo anaovana fampirorona hoe tsy maintsy anaovana arrestation nareo fa manao incitation au trouble manao incitation à la haine na manao an'izao rehetrarehetra eo esory na immunité efa miteny izahay hitanareo reny olona marobe reny hitanareo izy reny kity oary zay kosa efa miantso ny olona rehetra amin'ity miara-manonja ty fa mivonony ianareo fa teninay io maso ray ihany no matory amin'ny alina maso ray matory amin'ny atoandro tsika rehetrarehetra efa sur le qui vive mila rovana amin'ny fananatsika mila rovana ny MBS mila rovana ny Z radio mila rovana ny fitaovantsika rehetrarehetra mila rovana ny flora valimanana mila rovana ny pitarika amin'ny miara-manonja fa tsy anaovana antsojay sy ny sisa menasena foana hoe samboriny ianareo fa zao lazaina fa manelitsao dia raha voakitikitika fiandranam-pirenena sy ny filaminam-bahoaka dia misy lalàna zay nge mahafantatra an'izany fa ianareo nge fa nanao an'izany tamin'ny fotoan'androny 2018 73 député nge nanao pira noho izao inona tsy nitenenina fa soa ihany fa nanana fahendrena tamin'izany mpitandro filaminana niova hevitra ny préfet ny polisy niova hevitra tsy nietsika ny président ny assemblée tamin'ireny mba nanana fahendrena ny tompon'andraikitra samihafa tamin'ireny ny tety ministertsika ary tadidiko tsara mbola etiko io za vavolombeny tantara tamin'ireny andre mato gouverneur analamanga nge efa nivatsy poste à soudure anidina ny tranony ministère rehetra ohatra nataony saika nametrana ny tantara tamin'ireny 2009 reny ary fantatra le fomba fanao mifanirana ndrany gros bras olona irakirana karamaina reny hoe anao élimination physique sy ny sisa misy député vitsivitsy manao an'izany misy olona manao an'izany base ministre serasera dahoana fomba fanaonareo ka izay eto tena zava-tsara raisinay tompon'andraikitra tantera miara-manonja rehetra marina fa fiditreto Madagasikara ty aza midikito zava-dozy ty raha ifampikitika sy afanao zany fampisambisambisanao élimination physique zany tsika tamin'ny andro iraka tsika nafantatra zany enjana be DGID rehetratika sisa rehetra tamin'ny andron'ny communisme zany andro démocratie zakanareo démocratie zao ary averiko eto tsy misy miambo tsy afaka mifampiambo fa anao manontolo io zay ka okitsika tsy ifampiorory sy ifanaranaraka azo mandre ianareo teto nge fa nisy filazana foeto hoe so de tsy amlerany zavatra mipoka eto sanatry mivava tsisy manana intérêt ikorotanany firenena rehefa zavatra tsy mandeha ohatra zao ny fahendrena tsara indrindra de miala mametraka démission na ministre izy na ministre izy indrindrandrindra ministra fositra zakana fa trop tard izy zao trop tard izy satria na ny ao anatinareo ary raha de efa menmenina hoe nahita ny akanga tsara soratra de nanadino ny akotamatrano ny ao anatinareo nge efa miteny an'izany foana isan'andro san'andro hoe c'est dans le malheur que qu'on reconnaît les vrais amis rehefa mainy
nareo rehefa misy ny fahamezana ohatra zao fo matsiaro aiza le niarany tolona tamin'ny 2009 aiza le ianina aiza rena fa rehefa mizara toerana tsy pahana ambavafo daholo reo olona rehetrarehetra reo sao rehefa tsy hitatsony ny zavatra atao le olona milaza anazy plus TGV que TGV na plus mapar que mapar zay tsy hita tany aloha tany reny no mibahana ny sehitra ao reny no mieritreritra anao an'izao zao ao oka le retsy oka le retsy za eto de miteny aza midikizo am'izany resaka adipoky zany ianareo fa rehefa io ny taritina any de tadidio tsara vefa zava-dozy zay tompona ndraikitra feno ianareo zay ny lazaina fa manao incitation amina au tribalisme zay eto miteny fa Madagasikara manontolo ty fa ny zavatra ataonareo ke exemple anankiray farany tsy elo io zavatra resaka MBS io fa navakavahana ny any amin'ny faritra io hoe tsy mila manaraka ny fandarana avy aty Antananarivo ianareo de minahaka ny didim-pitsarana mihitsy anakanana ny vahoaka any amin'ny faritra tsy azo vaovao tsy ahazo ny fandarana mandeha amin'ity Miara-Manonja ty nefa hitanareo anatin'ny YouTube sy any anatin'ny tambajotra serasera ihany za zavatra zany ka ny farany zavatra tiako tenena eto hoe misikina aleotsika isipimponitra vonona ny am'izany izahay ianareo koa mino izahay fa ohatra n'iny zavatra nataontsika tamin'ny sabotsy iny efa navita mariage tsika iny karatra iny baditra iny no famatoratsika manomboka zao nanomboka tamin'ny sabotsy iny iraitsika iny amin'ny fotoana rehetra fa zao aza vela ho irery ty firenena ty mila famonjetsika rehetra ty firenena ty mila ampiakarina n'izany asany zany firenena zany tsy mila atao ohatra zao viraviraina ohatra zao efa tonga eto ny namana ministra Andrianjato namana Guy Maxime eto daholo ny rehetra mbola misy miteny mantsy any hoe matahotra ianareo fa zao hoe makesy makaroa lafiny teknika anataraiky atsika atao zay ilana tsiny efa tonga ny namana arabaina izy izy indray namoana ny fandaharana manantitra ny arahaba dia velom-pisaorana antsika menakavy zay vorylanina tamin'iny fitsangatsanganana natao ny asabotsy lasa teo iny tena mangofotra ny vava satria tsy mbola fahita teto amin'ny tantaran'ny firenena ny zavatra tahaka reny tonontokana dia nafao be ary tena tongonareo tsy ny teto Antananarivo ihany fa i Madagasikara lafo valo no niara ndrotra nijoro olona iray naneo teo masony izao tontolo zao indrindra ireto mpitondra sadasady ireto ny hoe ampy zay ny antony fitsangatsanganana teany Amerika Sina dia nentina nanaporofona ny atao hoe opposition intelligente mpanohatra endry ary izay fanoeran'izay dia atrany ampiandohany de fa napetraka fa hoe tsy barofo ty fa teknika ary napetraka tsika tamin'izany fotoana zany ny amin'ny hoe tsy lasa raha ohatra ka andeha isamatsamaka ny fanoerana andeha hiditra ao anatin'izany lalan'ny fanoerana zany fa tsy maintsy misy lehibe pitarika izany fanoerana zany ary aty ivelan'ny fanjakana dia afantaritsika fa na de efa constitutionnel zao aza ny atao hoe fanoerana eto Madagasikara dia ny mpitondra no force exécutoire zany hoe izy no makato na tsy makato de mahara-dalàna ny zany atao hoe lehibe ny mpanohitra zany de nijoro ny opposition intelligente ary iny teny Amerika Sina iny no atao hoe acte symbolique naneken'ny vahoaka iray manontolo rehefa nanazava hevitra ny fanoerana nandritra ny zay volana maromaro zay mikasika indrindra izay atao hoe opposition intelligente
na ny fanoerana endry eto Madagasikara izany. Tsy moramora zany satria tsy nitakatry ny maso rehetra dia takatry ny tanana, fa tsy maintsy misy dingana maro isan-karazany zay tsy maintsy izoran'ny fanoerana ary notanterahan'ny fanoerana hatrany hatrany ambaratonga step by step dia tongotsika tamin'iny acte symbolika teny Amerika Sininy. Na tsy tonga teny ara ny président Miara-Manonja dia samy mahafantatra tsika fa izy ny voasoratra ao anatin'ny lalam-panorenana fa lehibe ny mpanohitra eto Madagasikara ary tsy ny fanoerana zany hoe ny ao amin'ny antoko-timma izay tompon-draharaha sy ny antoko hafa akaikikaiky ny timma tahaka ny RMDM, fa ny fanoerana amin'ny ankapobeny mihitsy no niarany aiky tamin'ny farany fa mila apetraka izay acte symbolique izay ary rehefa miziriziry ny tompona andraiki-panjakana zany hoe tompon'ny fahefana na dia tsy mbola iresaka doublon ary tsika dia tsy maintsy anjara ny fanoerana ny mametraka ny atao hoe démocratie directe milaza fa Andriamatoa Miara-Manonja no tompony zany lehibe ny opposition eto Madagasikara izany araky ny article 412 ao amin'ny constitution. Ary fantatritsika fa ny sotoavina teto Madagasikara raha ara-politika no resahana dia hatrany amin'ny taona 1.770 tsy teny ny tany amin'ny 2.770 satria ny taona 2.770 dia fantatritsika fa mbola namofopofona frantsay satria aty tamin'ny néocolonisation natao tamin'ny 2.770 ary ny fanoerana tamin'izany dia ny mpianatra no nangataka an'izany satria misy ny atao hoe sekoly miangatra mbola hita ihany tamin'izany fotoana izany ny atao hoe zanaky ny lehibe na hita ihany no hoe ny olona manana zo pirenena frantsay mbola hita ihany tamin'izany fotoana izany ny elanelana ara-sosialy teto Madagasikara ary na tonga ny mpianatra iray manontolo ny vondrona ho tokana ary nanohatra ny fanjakana tamin'izany fotoana izany raha ny ara-sosialy tamin'izany fotoana izany dia tsy manana problema loatra satria zay zanaky ny olona madinidinika ihany fa le azo lazaina hoe classe moyenne fa tena afaka ny aina tsakany sy andavany fa ilay rafitra fampianarana miangatra no notoerina tamin'izany aty amin'ny 1.770 fantatritsika fa ny 1.770 dia mahazava ny zavatra nitoerina tamin'izany fotoana izany ny tsy fisinyny démocratie dia randra mitarika hatramintsika izao ny atao hoe tsy fisinyny démocratie teto Madagasikara ary ny sotoavina tamin'izany dia mazava fa rehefa misy olona iray alina no mijoro ary ny faneken'ny folo alin-da teto Madagasikara zany règle non écrit zany dia hoe tsy miditra antsehatra intsony ny folo alin-da fa dia miezaka manao maintien de l'ordre. Dia fantatritsika fa 100,000 avy foloeny zany araka ny voalazan'ny RFI ny olona voavoriny ny fanoerana tamin'ny asabotsy lasa teo dia misy manesoeso ny amin'ny hoe fa maninona no efa mihoatra lavitra n'ilay 10,000 avy foloeny mbola hoentinareo ihany no makeny miarikasinina ny olona dia averina mazava fa ilay règle du jeu aty amin'ny fanoerana dia ny ametraka hatramin'ny farany ny atao hoe opposition intelligente ary rehefa tsy mijoro ho intelligent zany ny vis-à-vis ny opposition dia anaovantsika azafady manomboka izao. Ary fantatritsika fa ny fanoerana dia tsy miteniteny foana zany ny fanoerana rehefa adinianao amin'ny saina tony dia miezaka manazava ny sain'ny olona araky ny voalazany lalam-panorenana miezaka manazava ny sain'ny olona araky ny voalazany lalàna velona ary miezaka no professionnel ny atao hoe fanoerana eto Madagasikara raha ny tenako manokana zay atao lasibatra mihitsy
am'reto mpitondra fanjakany reto de mazava ny atao hoe asa fanaovan-gazety tompoko ny fait les faits sont sacrés ny zava-misy dia masina ny zava-misy ary ambaranay mazava ny atao hoe zava-misy ny zava-misy teto anatin'ny fiainan'ny firenena ka nampikorotana ny fanjakana io a dia niady atrano ny gouvernement ary rehefa niady atrano ny gouvernement famaly zany raha matolalatina rakotondrazafy sy ny premier ministre lehibe ny gouvernementa de vakibao ny voaka ny trano ny premier ministre lehibe ny gouvernementa ce sont des faits ary raha ianareo reo no amoriporitra ny renjato ny aminy hoe avy aiza ny sorotra na afahanao lazany zany zavatra zany a de avaliko amin'ny fomba tena professionnel nareo la source est inviolable de anjaratsika no mandinika ny zavatra tokony atao eto anatin'ity fiainan'ny fireneny ity rehefa miteny a zany hoe ny premier ministre vakibao atao anatin'ny fanjakana de lasa izy nandeha tany la réunion ny era tamitsika ave ny premier ministre isika tompon'ny fanjakana vahoaka malagasy tsy ny hery zany hoe tsy nisy communiqué officiel nylaza fa marary andriamatoa premier ministre de manomboka eo aminy manao commentaire les commentaires sont libres professionnel tsara zany tompoko ary mijoro zay olona afaka tena mandiso an'andriamatoa andrenjato am'izay lafiny zavatra rehetra zay rehefa miteny azy zany hoe ny premier ministre lasa any andafy any la réunion satria nandeha tsiretsaika dia anjarako amin'ny maha-olo-pirenena mandoetra no manentana ny olo-pirenena amin'ny alalan'ny commentaire hoe lasa nandositra ny premier ministre rehefa tsy milaza ny anton-javatra ianao de manao commentaire ary ny commentaire ataon'ny mpanao gazety mpanotra sady mitarika ny Miara-Manonja de tsy andeha anasoaso anao velively mihitsy tahaka an'le ataonareo manao parodie tamin'ny vanim-potoana sasany tokony asainareo ny hevitrevitra mihitsy ny seza nipetrahan'andriamatoa Rajoelina tamin'ny alalan'le parodie goavana zay nataonareo tamin'izany fotoana zany ary ndrenjato sy ny teny hoe lasa nandositra niaraka amin'ny MDN na ministre ny fiarovana tany Inde fa ny ministre ny fiarovana de nandeha nijery ny fampisehoana mivelatra aratafika tany Inde ary nyresahako mazava zany amitsika zany ny zava-misy eto amin'ny fiainan'ny firenena tsy voafehany io fanjakana intsony a fantady olona nylihana ity fanjakana ity voalohany am'izany ilay zandary nambara teo fa tena tonga de nomotsany ny fiainany de mbola lazao commentaire zany resako zany lazavindray fa manozana an'le gendarme na manao zavatra nomotsaninareo satria olona voaka ny sekoly no andeha asainareo mitondra ny tolambe tsy mitapaka de fonjainareo antsefa tsongofo tena tsongofon'olona amin'ny fandehan'ny raha eto amin'ny firenena ka izany ny zavatra ataonareo ho an'ny olona anankiray vao misandatra eto anivo ny fiainan'ny firenena rehefa miteny zany ny ato anivonyity Miara-Manonja ity a de averina aminareo fa tsy miteniteny foana zay ary rehefa miteny zay a de mahafantatra ny tokony ataonay ary aza tailaninareo ny resaka ataonay rehefa miresaka zany zay hoe misy olona anankiray ao anatin'ny gouvernement io no tendrena o premier ministre par intérim dia nanda tsy niteny anarany renjato satria ilay premier le numéro 3 du gouvernement dia zanakambilo ny lalatina rakotondrazafy zay mamaly botana am'izao fotoana zao fa tany mazanga izy ary tsy nanosony an'ilay ordonnance marina fa ny ANRCM zay ny fanjakana zany hoe ny ministre tompony andraikitra no misolo ny andraikitra ny ANRCM am'izao fotoana zao autorité nationale de régulation de la communication médiatisée eto Madagasikara de tadidio fa ny lehibe amin'ny parquet tompoko ny ministre ny justice ary raha tsy nahazo intérim note d'intérim tamin'ny ministre ny justice zay absente eto Antananarivo capitale de Madagascar
misy ny foibe ny gouvernementa ny ministre sy ny serasera diso zany zavatra zany ary ny intéressé tsy nahafantatra ny fisian'ny zavatra de lakotsiny ny fomba fanazavanareo hoe ny gouvernement zany tompoko ny premier ministre tsy mila an'izany hoe intérimaire zany le retsy iza zany nanao préparation technique ny conseil des ministres raha ohatra tsy ilaina ny intérim ary ny conseil des ministres tompoko de constitutionnellement tsy maintsy misy isan-kerinandro fa raha tsy zany misy vacance ny atao hoe présidence ny république ary raha vao misy vacance amin'ny président république empêchement temporaire tompoko ny anaran'izany raha vao tsy mahay manazava ny ao anatin'ny fanjakana io ary lakotsiny fa raha any amin'ny chef de service na chef de division azy mahazo repos médical 2 jours de tsy maintsy misy note d'intérim ko nahoana no any atapo mifanjakana zay amolavola ny fanapahana ho an'ny vahoaka malagasy 5 tapitrisy lazainareo fa tsy mila intérim zany zavatra zany so tsy hainareo raha ny fahefaneo pelatananareo ary so izay no mahamarina ny atao hoe doublon so izay no mahatonga ny olona oleo anareo satria tsy hainareo ny asanareo commentaire indray zany ary libre zany avelan'ny asako amin'ny mampanao gazety atsara no afahako manatanteraka an'izany mba ho fantatry ny vahoaka malagasy fa misy tsy mety eto amin'ity fireneny ity ary zany no atao hoe asa mpanao gazety indrindra fa mpanao gazety politika tahaka n'Andriamantoa Andrenjata ny zavatra tsy maintsy ambara ihany ko amintsika amin'ny teny zao de mazava fa tailan'ny ramatoa ministra ny teniko ary avoakany amin'ny gazety zany de soratana mazava be mihitsy hoe taizako ny ministre ny serasera ny nanda ny hoe ho tendrena premier ministre par intérim de nanda mazava ny any anaty lohan'ny ministre ny serasera raha vakiko zany manao commentaire indray azy zany hoe ay zany tena te hanao premier ministre par intérim marina ity ramatoa ty ary miseho tompony gouvernement ray manontolo tsy tompony gouvernement io anao tompoko satria ny rang protocolenao protocolaire-nao sy ny toerana misy anao de any akaikikaiky ny rambony noho izany raha tena mahay miainao anatin'ny gouvernement io ianao zany natao hoe sens de l'état ianao mo sarotra ny ilazananao hoe homme d'état fa ny sens de l'état fotsiny no angatahako hoe mahafantatra an'izany ve ianao io de tsy fantany zany le izy matoa izy mitsambikimbikiny mitsambolombolona ao anatin'lay fomba fanaovana nyty raharaha ny gouvernement ty io tompoko raha ohatra ka voazava ao anatin'ny notiny gouvernement zay mijanona ho raha-mpanjakana satria enregistrena ny resaka ao anatin'ny gouvernement io misy antony ange matoa enregistrena ny ao anatin'ny gouvernement rehefa miresaky satria mba tsy isin'ny taidronono mandroatra tahaka an'izany tsy mahazaka n'le sens de l'état de miezaka fa ny atao hoe homme d'état dia olona mpanao barofo olona mandovola amin'ny etra-panjakana ny tena koa na indirecta na directa no izany zoako no miteny tahaka an'izany ho an'ireo olona rehetra mitsambikimbikina any anatin'ny fifehezana ny vahoaka malagasy satria tsy milamina zany ary tsy mampilamina amin'ny fiainan'ny firenena de niteneniko zany hoe ny any ahavitra ny président Andry Nirina Rajoelina io de manendry any Lalatina Rakotondrazafy ho premier ministre fa nga zany everiny fa hoe louange na hoe mandokandoky ndraynjato ny dikan'izany manesonao zany raha matoa ministre aloha tsotriky ny resaka fa tsy mazava tsara ngamba amin'ny fomba filazako azy tsy évocatrice tsara lay expression fa ny expression resahako de mazava manesonao zany raha matoa ministre satria fanjakana ravana no fanjakana manendry olona tahaka ny olona mitsambikimbikiny ohatr' zany ho any anivon'ny gouvernement ina zany raha Andriamatoa premier ministre
tsy hitako mihitsy zay tokony ahatezitra anao amin'andrenjato ny mahatezitra ny renjato aminao ny tokony ho resahany ianao nandehitsiretsakako fa raha marary takininona azy ianao nga tsy misy secrétaire général ny gouvernement mbo afaka manome taratasy ho an'ny vahoaka malagasy hoe narary ny premier ministre de lasa ny la réunion ary tadio monsieur le premier ministre fa ny la réunion am'izao fotoana zao a de misy variant vaovao avy any Afrique du Sud sy avy any anglisy any Angleterre ary atahorana mihitsy reo variant reo ianao io moa izy mahafantatra zao fa nanao test ianao miverina teto Madagasikara de tsy nisy an'ireo variant na coronavirus vaovao reo mbola hitondra loza ho an'ny firenena indray zany ianao mba tokony ho fantatray zany tompoko alefaso ny test de mba raha ampahabe maso an'ny vahoaka fa tsy nanana an'izany tsy nitondra an'izany variant na coronavirus vaovao zany ianao a miverina teto Madagasikara renjato zany ny tokony ho tezitra aminao fa tsy ianao ny tokony ho tezitra amin'ny renjato ka nga volan'inona ny volan'ny vahoaka malagasika anaovanao antselika sy amborovoro ohatry zany fotsiny de avy hatrany ianao de hitangina jet privé de lasa ianao satria ianao mandidy de homana de efa matahotra ny ACM matahotra dolidoliny rehetraretra de tsy maintsy manome aeroplanina anao de tsy maintsy manome autorisation anao de satria ianao premier ministre lehibe ny gouvernement de lehibe ny administration de tsy maintsy menatra me tsara velatsia aminao zany ny ambassade de France de tsy maintsy manome an'ilay visa d'entrée any la réunion mbola maro ny zavatra tokony ho lazaina be dehibe ny zavatra tokony ambara manoloana ny fitavozavozanareo mitondra ny firenena fa tsy mandidy de homana akory tompoko no atao hoe lehibe ny mpitondra fanjakana eto Madagasikara fa tsy maintsy mandinika tsara ary mifandiniana tsara n'zany raha zany a mianky amin'ny anteny mera-pirenena ny anteny mera-pirenena reo hoe atao milisy ohatran'io fotsiny reo maro nisao andeha ampitahotra ny renjato olona firy nefa nampitahotra ny renjato nanitra an'izay efapolo taona nanaovako gazety sy nanaovako politique zay anaovako azafady zany tompoko anaovako azafady zany fa tsy ndrenjato am'izao vanim-potoana misy zao no ampitahorinao fa raha akaikaiky ny zavatra natao teny Amerika sy niny raha maika tsy faingana ny mpanao politika atao amin'ny opposition de efa tsy fantatra zay fandehanao endry ny fanoherany eto Madagasikara ary raha akaikikaiky io de milaza aminareo fa ray tapitrisany olona tonga eo am'izay fotoana zay a tsy mila ifampiresahana intsony a fa avy hatranotsika de miditra makany amin'ny fomba fanatanterahana ny fitondrana ny ty Madagasikara ty ary ambaranay aminareo fa mitraika efa hitondrana ny Madagasikara de tokony efa mba ho azo am'izao fotoana zao sarotra moa manantitrantitra satria tsika gasy petaka ary ny antony natonga tsika miambahamba menamena fa tsy mena fotsifotsy fa tsy fotsy de nitahotra ny andevimbelona ary mbola alaneniny zao ametrahana ny ultimatum ho anareo mpitondra fanjakana zao mila eny faravohatra ianareo a mikasika indrindra andreo miaramila mitangorongorona mampitahotra ny président Navalimanandreo lehibe ny opposition a mila amin'ny fomba mampanao mamoriporitra ny asa fanaovan-gazety amin'ny alalan'ny reto fanapahana ny fifandraisana amin'ny câble amin'ny vahoaka any amin'ny faritany reto ary ajanony ny fomba mamoehitra amin'ny fiazonana ny fananam-bahoaka tahaka an'ireo automobile zay gazanareo tsy misy explication tsy misy inina tsy misy motivation aucune momba ny atao hoe fourrière dia mazava zay resaka izay a 27 ora no mena rehefa tsy vita zany zay a de samy mandray ny andraikiny ny eto amin'ity fifandaminana ara-politika eto Madagasikara ity Guy Maxime Maralaisena dia manatitra ny arahaba ho antsika rehetra isa tokantrano any amin'ny toeram-piasana any anaty fiara-pitaterana maro samihafa manaraka hatrany a ny Miara-Manonja. Ny voalohateny a dia manamafy ny fisaorana zay fanoetin'ireo namana nandray fitenenana teto aloha
ny amin'ny fahatongavatsika maro be tokoa tamin'ny asabotsy lasa teo iny. Isaoranay ianareo napetsi-po satria dia velona ao am-ponareo ny fitiava-tanindrazana. Voarainareo ny afatra avy aminay Miara-Manonja nandritry ny fotoana ny fampiresantsika teto ary dia tafity zany tonga maro tokoa ianareo ary isaorana zany. Napetsi-po iasa satria dia raha namarana n'ilay fotoantsika dia nihira ny redina an'izany fitiava-tanindrazana izany. Ny voalaza ny zokobendrenjato teo dia mazava tsara ny makasika ny toerana misy ny fanoerana amin'izao tsika miresaka zao. Mazava tsara ny antony ny fanoerana ataotsika eto Madagasikara amin'izao vanim-potoana zao. Nanamarika niny tamin'ny asabotsy iny dia ny fiombonan'ny herin'ny fanoerana ary tsikaritra tao anatin'ny fandraisam-pitenena ny solotena ny antoko HVM na mpitondra teny HVM dia nanamafiorona tamin'ny vahoaka malagasy ny amin'ny hoe ny filoha Eratsonaromampianina teo aloha dia Miara-Manonja miaraka aminay ary Miara-Manonja amin'ny vahoaka malagasy. Tsara singanina zany satria dia manafoana n'ilay faneho-kevitra etserony amin'ny hoe mizarazara ny fanoerana eto Madagasikara. Dia ny porofono zany tao anatin'ny fandraisam-pitenenana, tao anatin'ny engagement total raha izay no lazana azy fa tsy mizarazara ny fanoerana fa ireny ny endriny naseho taminareo tamin'ny asabotsy lasa teo. Aoka zany azava mivoaka malagasy fa ny fanoerana miainga amin'ny Miara-Manonja, miainga amin'ireo vondrona antoko politika maro eto Madagasikara dia Miara-Manonja ary tena Miara-Manonja manoloana ny tsy fetezan-draharaha hitantanana ny firenetsika amin'izao vanim-potoana izao. Na dia teo aza ny sakasakana maro samihafa, na dia teo aza ny paikady politika mahazatra n'izao fitondrana izao satria ombenombeny no manantitantitra ny amin'ny hoe ny fomba fanao politika jilambo totoy ireny dia toetra tsy afa-miala amin'ny fanjakana ratsoelona, tsy afa-miala aminy reny izy reny ny endrika hitondrany azy tsy mahazaka ny demokrasia eto amin'ity firenetsika ity. Reny ny taratra ahitantsika menakavy fa lay fitondrana misy amin'izao fotoana izao ary nantitra anteriko dia ny hoe ny fahazarana tamin'ny lalandririnina dia io fa fahavaratra avy no manao hitsin-dalana. Dia hitantsika fa hitsin-dalana ny zava-mitranga tamin'iny asabotsy lasa teo iny. Na dia teo aza nefa zany dia noho ny fitiava-tanindrazana teo amintsika, noho ny fahavononantsika tsiraray avy tsy manaiky intsony an'izany fomba fitantanana tsy mitondra atsika miala ao anatin'ny fahantrana, tsy mitondra atsika manaiky ny fahalalana eto Madagasikara dia tonga maro isika nandeha tongotra ary tonga tany an-toerana. Ekena nisy ireo havana izay efa nahazo azy taona mba naniry kanefa dia voatery tsy maintsy nijanona teny Tanjombato. Mariany zany aminareo mpitondra fa voasony ny karatramena tamin'iny vanim-potoana ny asabotsy. Ny vahoaka malagasy zay voasolo tena tamin'iny hetsika goavana natao tamin'ny asabotsy iny no efa nandrangaranga ny karatramena ho an'ny fitondrana malagasy. Mazava ny adevitra rehefa jerentsika vavahana ny 140
ao amin'ny lalam-panorenana dia voasinga ao ny toerana iantsoroan'ny fanoerana sy ny fijoroany ao anatin'ny fitantanana ny firenena. Mazava zany fa cadre institutionnel anankiray zay nanehoana fanoerana fa manana mitanja ny fanoerana eto Madagasikara. Any aminay ny maronisy am'izao tsika miteny zao dia hitapoky hitam-pirenena. Aleondray azava fa tsy zay no miteny, tsy zay nanombatongany, fa ny ainao manjery anankiray malaza manerana am'izao tontolo zao no miteny hoe 100 000 ny tonga. Dikan'izany raha hetsika toy ireny no mazaka 100 000 dia mazava fa lay karatra mena zay narangaranga ny solotena mivoaka malagasy dia mitombona hoan'ny fitondrana am'izao fotoana iresantsika zao. Raha alaiko sary zany ny zavatra misy isariako ny saitsika rehetra de zao no hoe ino match aller iny. Raha Champions League zany resantsika eto za mpanao baolina de ino match aller iny. Match aller zany de nahazo carton rouge ny attaquant dia ny filohan'ny République. Nahazo carton rouge zany hoe tsy afaka niatrika lalao ny prime ministre lehibe ny gouvernemanta, le capitaine io zany tsy afaka ny lalao ny prime ministre lehibe ny gouvernemanta fa nandeha izy tsy niteny nodiko izy tsy niteny. De hitatsika zany fa izy de tsy afaka nandray anjara tam'ilay lalao satria izy efa nahazo carton jaune indroa tamin'ny lalao hafa nataony teo alohany iny. Raha Champions League zany no resantsika eto dia nandresy tamin'ny lalao mandroso ny fanoerana. Aizary zany no ataony lalao verina mazava ho azy fa tsy maintsy any mikanjany fitondram-panjakana ny lalao miverina. Aiza moa nikanjan'ny fitondram-panjakana zay naoron-drajoelona teto Antananarivo tamin'ny 17 volana janoary 2007 de nikanjany demokrasia ao Ambojatovo. Lalao miverina zany ao Ambojatovo fa ho hitatsika eo ny fotoana anatanterahana an'izany. Kisarisary ihany zany ataoko zany fa zany mizava mitranga am'izao tsika miteny zao. Hiatrika lalao miverina zany fa mandresitsika tamin'ny lalao mandroso ary raha ny herijika nanatsika dia mandresitsika amin'ny lalao miverina. Raha etsy ny tonga fa raha tombanana ny lalao miverina de nikanjany demokrasia mazaka ray tapitra izy. Eo zany no hitenenana amin'ny fitondram-panjakana ny hoe ny zavatra misy am'izao miteny zao iresaka raharam-pirenentsika dia misavorovoro tanteraka ambony ambany tanteraka ny fiainam-pirenena eto Madagasikara am'izao tsika miteny zao. Tsy mahavita mandray fanapahan-kevitra mandeha makany amin'ny tombontsoa iombronana intsony ny fanjakana malagasy. Miady hatrany ny fanjakana malagasy satria misy ny teo super premier ministre, misy ny teo prime ministre Solona Rapitso ary dia mifanjevo ny raharaha. Tsy tantsony ny tongotra metrahana, tsy tantsony ny lalakombana manoloana ny olana eto amin'ny firenena. De inona nataony? Mampiororo sisa. Io lay toetra fanao politika tsy lambroto noetiny régime rajoelona teto amin'ity Madagasikara ty. De inona nataony? Mampiororo sisa, mampatahotra sisa. Ny miteniny amin'ny de ho hitanareo fa ho samborogony, ho hitanareo fa izao sy zao. De re fa raha matoa ministre ny serasera sy Andriamatoa vadina
ny lehibe ny faritra analamanga dia am'izao vanimpotoana iresantsika zao a dia mikaroka mafiny amin'ny hoe ahoana ny amelezana an'ireo mpitarika miara-manonjy ireo de zao ihany ny afatra ampitaina aminareo samy lehilahy no sorandreny menakitsika ary tsy anareo rery Madagasikara fa atsika menakavy io ny fanoerana zay ijoronay dia fanoerana mandeha makany amin'ny tombontsoa ny rehetra ny tombontsoa iombonana toerinay ny fanondranana ny arem-pirenena antsokosoko tsy zay indray no ny teny an'ity a fa hita ary re nazahoana tatitra fa misy indray ny cargo any maro antsetsa mitona bois de rose tsy misy afa-tsy zany ny fomba fitantanana n'ity firenena ity de tsy maintsy mandeha makany amin'ny tombontsoa manokana sy ny manodidina zany mode de gestion anareo zany mode de gouvernance andrajoelona de ny mameno ny posiny no mahamaika azy de mitodika aminareo zay ny amin'ny hoe izany no toeriny fanoerana izany no ijorono ny fanoerana manoloana ny fomba fitantanana manimba firenena toy izany ka afatra ty ampitaina am'ireo olona zay voatonoko teo ny amin'ny hoe samy nosorandreny menaka fa raraty ho ray manonja ary tena raha izay no mba eritreretinareo fa ho vaolana ho am'izao krizy mahazo ny firenetsika zao raha izay no eritreretinareo fa mba ho vaolana de tsotra alefaso ary alefaso ary aminay de efa natolotray ny vaolana tsy misy afa-tsy ny fametram-pialana satria tsy mahomby zao régime zao tsy mahomby zao gouvernement zao gouvernement resantsika zao na zao fanjakana misy am'izao vanim-potoana zao de niorina teo ambony ny doublon mbola nieritreritra ny amorotra ny vahoaka malagasy tamin'ny fanafarana ny fitaovam-piadina mahery vaika antsokosoko mbola nieritreritra fa manao lalandririnina mivolam-bahoaka ao anatin'ny confinement no anararotana anatevenana ny kitapom-bola ny isambatan'olona mpitondra zany mieritreretinareo fa au mode de gouvernance de mihevitrinareo fa tsy misy afaka hiteny tsy misy afaka mijoro manoloana an'izany ary tsy misy afaka mitsangana manoloana an'izany reny hitanareo reny izy fa aorinanay ny voaka malagasy reny hitanareo reny fa maro ny mitovy hevitra ary resy lahatra ny amin'ny hoe mirositsika tsy mipodikoa zany ny détermination anananay ka miala tsiny fa mbola averiko ny amin'ny hoe aza mifampitahotra eto amin'ity firenena ty samy misorandren'ny menakitsika ary samy tompony ty tanindrazany tytsika tsy zay velively no ny avinony fanafitoanana fa ianareo no mitondra fanafitoanana ho an'ny vahoaka 5 tapitrisa ianareo no mitondra fanafitoanana ho an'ny malagasy isambatan'olona ianareo no mitondra fanafitoanana ho amin'ny tsy fahaiza mitantana ny arem-pirenena samy mandray anjara amin'ny kitapom-bola am-bahoaka na izahay na ny vahoaka malagasy na ny sahirana indrindra na ny antonontonony na ny ambony indrindra teneninareo fa tsy netiny nataony ny tany aloha nefa mihoatra noho izany no ataonareo ao anatin'ny vanim-potoana hitantananareo mazava tsara ny resakay miara-manonja fa misy ny ultimatum zay iombronanay rehetra aloha zava fa iombronanay rehetra tsy akanavaka ary iombronany vahoaka malagasy
zay resy lahatra manarady ny fanoerana am'izao tsika miresaka izao tsy ampitaritaorina ro zay fa vonina na misy inona eto amin'ity firenena ity ary ny fanarahan-dalàna dia ohatra velona ny mpitondra ianareo na nitsakitsaka ny lalam-panorenana miverimberina ianareo na litsakitsaka ny lalàna manakery ianareo no mitondra laingy ho an'ny vahoaka malagasy ka na dia nandeha aza amin'ny filohan'ny repoblika tamin'ny heritaona lasa tsy akiteniteny miverina tsy akiteniteny dia ataonareo fomba mahazatra hitantanana ny firenena fa lasa koa i lehibe ny gouvernemanta tsy akiteniteny dia miverina tsy akiteniteny ho anay dia tsotra carton rouge mazava no natolotro ny voaka malagasy miandry isika ny fandaminana ny amin'ny match retour zay niraisiko teo ny kisarisary tsy za velively no nanamasina ny kianja ny démocratie ao Ambojatovo fa io zany ny cadre institutionnel ho an'ny fanoerana eto Madagasikara ary misy telo ao zay nanamariana amin'ny faha-empolo taona ny fahaleovan-tena ny Madagasikara dia misy telo ny flo Zafy Albert dikan'izany masina ho an'ny démocratie zany ny kianjana Ambojatovo kaoka ny lalao miverina ho atrehantsika eo tsisy afaka misakana an'izany tsisy afaka manohana an'izany fa dia andrasantsika ny fanapahan-kevitra eto amin'ny Miara-Manonja ny amin'izay lafin'izay kisarisary zany ataoko izany sao dia mikiropaka eo sady nareo fa lalao io toy ny lalao rehetra lalao zay hijoroana ifanoerana dia resinay aloha nareo tamin'ny asabotsy lasa teo miamananako azy amin'ny anjarako amin'ity anio ity dia hitsotra ny hoe amafisiko ny article fahafolo eo aneviny lalam-panorenana dia ny fahalalana maneho hevitra ny fahalalana mivory ny fahalalana manao ny asa fanaovan-gazety ny fahalalana ara-demokratika eto amin'ny tany sy ny firenetsika tsotra no atsipinay amin'ny vahoaka malagasy ary hitondrana fisaorana itony fa dia tena miara-manonja tokoa tsika araky nombara ombenombeny tsy fotoana ny fampitapitahorana zao tsy fotoana intsony zao anginatsika vahoaka malagasy fa fotoana zao tsy maintsy andraisatsika fanapahan-kevitra ho an'ny hoavy maritra any Madagasikara masina ny tanindrazana erika aisombavambaoka namana zay tongeto mamy rabenilina dia eko azy indray ny fandraisam-pitenena makasitraka sotra ny namanaky Maxime nanome ny fitenenana manatitra ny arahaba ho atsika rehetra Miara-Manonja amin'izao fotoana izao na aiza misy atsika fa indrindraindrindra koa manantitra ny fankasitrahana sy ny fisaorana atsika rehetra izay niara-nanonja be tamin'ny asabotsy lasa teo marina fa efa nandray fitenenana teo daholo ny namana teo aloha ary efa napita an'izay fisaorana sy fankasitrahana zay fa hoy isika malagasy hoe ny fisaorana toy ny farilavavany ary tsy mety ny fonay tsy mety zahay tsirairay avy raha tsy zahay mihitsy tsirairay avy no maneho zany fisaorana zany mivantana amin'ny vahoaka tsirairay avy izay nanohina ny antso izay profo ny fitovim-pijery na ny afaka nanatrika n'iny fotoana iny tonga teny atoerana teny amin'ny faritry merikasinina na nirakotra ny tapitanety rehetrarehetra iny na nehotsika ny heritsika na ireo tsy afaka noho ny antony maro satria misy ireo efa fantatra ny aloha fa tsy ho afaka tao noho ny asa mandrara tao noho ny andraikitra isan-karazany tsy azo ny alana amin'ny toerana asa ampiasana sasany mbola miasa ny asa botsy sy ny sisa fa indrindra
tao reo efa teny an-dalana noho ny etraketraky ny ireo zay mbola mihevitra ny tena mpandidy sy mpanapaka amin'ny fitondram-panjakana de efa teny an-dalana efa teny amin'ny magrotanjombato a vao sampona ny di sampona ataoko anaty farangososona satria raha ny tena marina nahazo ny ambiansa sahaza atsika tsirairay avy daholo ihany sika ary no izahana tao anatin'ny fandaminana rehetra mba tsy hisy ny mody fotsiny am'izao tsy nahazo an'izay ambiansa iteo tiako ifampizarana eto ihany ho fatatsika ho fantatry ny sasany hoe inona moa ny zavatra nitranga tany amin'ny sampanan-dalana sasany tany ny sasany efa nizara ihany teo mety hoe nitovizany zany tamin'ny akamaronya fa hoan'ny zay tafaresaka taminay a de irenyle fietsika nano itohina ny fahafahan'ny olom-pirenena malagasy vezivezy eto amin'ny tanin'ny repoblika Madagasikara ireny a de niseho tamin'ny endrika isan-karazany ary nisy tamin'ny tena niseho tamin'ny endrika tena nampiome niseho tamin'ny endrika tena ridicule hoy ny fiteny frantsay satria noezahany atetesa ny fanjakana ny enjehana de hoe misy ny fiara tsy mahazo alalana hitondra nyreo mpitsangatsangana hiazo any merika sinina sy hiaraka amin'ny namana Miara-Manonja ny tena nampimeo tanatin'le izy a misy fiara efa niomana avy any amin'ny faritra misy azy mbola ao anatin'le aksa iasany isan'andro maraitsy ariva de efa sakana mpitandro filaminana de efa hitadiavany an'ilay autorisation filambaniny fotsiny zao zany nefa mbola ao anatin'ny zotrany ara-dalàna ireny fiara reny ary ny akamarony reny fiara reny de nanana autorisation ny sasany moa de nidrikina mihitsy hoe zay tsy ampiseona manana azy satria zay mbola atao amin'ny faritra azo na iesana andavanandro ary rehefa natsapa ny fitandro filaminana fa ridicule hoy a ny fihetsika nasehony de nalefany nandeha moramora ihany misaotra ihany tonga saina tamin'izany zavatra toy izany ko misy ireo fiara atsotsika hoe VL na ny véhicule de location zay asana za aloha tsy mino hoe manao fanainina mpitandro filaminana hoe tsy mahalala hoe tsy mila autorisation reny fa any anatin'ny carte fiscale nyreny a any anatin'ny taratasiny reny isan-karazany de efa mahazo alalana ivezivezy eran'ny Madagasikara amin'ny fotoana rehetra reny kanefa de mbola nilana vaniny a andrasana ifamaly ve satria mampifamaly kosa aloha zany e mahatezitra zany hoe tena filambanina andrasana ifamaly ve andrasana hotezitra ve zay vosokafana ny lalana toy izany ko na fiaratsotra azy misy andreny le fiaratsotra mazaka olona sivy mazaka olona 12 reny fa reny le ataotsika hoe VP véhicule particulier mbola ilana vaniny satria mahita le polo menamena ao anatiny anaovan'ireo olona ao anatiny a zay mazava ho azy fa tsy miafina de hiara-hanonja teny merika sinina de nilana vaniny teny an-dalana fa zay le hoe miandry le ady sy le atezerana hipoka ve zay vao tonga saina zay le tafa oatra loatra tamin'ireny na izany na tsy zany ara akasitrahana sy isorantsika fa tateraka somatsara iny fikasantsika iny a de ilay fitsangatsanganana niavaka indrindra zay nomantsika niavaka indrindra teto Afrika ozy ny fomba fitenenana tamin'ny sabotsy fa androany teto amin'ny onjapeo de nisy nyteny hoe lehibe indrindra sy niavaka indrindra teto amin'izao tontolo zao hatramin'izay fa ny zavatra tiako isariana ny saitsika androany dia endrika anankiray a isehon'ny zava-misy isehon'ny lalaon-domy amin'izao fotoana zao isehon'ny lalao baolina hoy namana Guy Maxime teo amin'izao fotoana izao ny fototra moa iorenan'ny fanjakana sy ny fanoerana amin'ny akapobeny a de resaka tarehimarika hatrany a mboalohany tany amin'ny fiandohany ty fitondram-panjakana ity de efa samy nahalalitsika rehefa samy niantsoantso fa misy tarehimarika tsy mety ao misy tarehimarika milaza zavatra ao ny tamin'ny fandraisana anjarany mpifidy fotsiny tamin'izany fotoana zany de efa apahatelo ny rabe indrindra apahatelo ny mpifidy voasoratra anarana efa midiky zany tsy fahampiny legitimité an'izay zay mpitondra lany tamin'ny fifidianana iny teo ary loza manampy an'izay mampiena an'izay legitimité zay a dia zara raha misy 10 hetsy rabe indrindra ny elanelam-bato navoaka
ofisialy tamin'ny fomba ofisialy tamin'ny valim-pifidianana izay tonga de mampitsingilaila avy hatrany ilay endrika fitondram-panjakana naterak'izay zavatra izay tsy misy any zany de efa tsy misy le légitimité raha ny tena marina zany de ireo tsy naneo ny heviny no maro anisa fa tsy mpitondra fanjakana mihitsy nandeha tabataba iantsoantso hoe izy ny maro anisa fa tonga amin'ilay fomba fiteny hoe misy ny majorité silencieuse ary tena ara-baky teny io zay nylazaiko hoe ireo tsy naneo ny heviny noho ny antony maro samihafa noho ny zava-nisy a zay efa nanimba ny sain'ny olo-pirenena nanimba ny fomba fijeren'ny olo-pirenena ny raharaha-pirenena no nahatonga n'izany zavatra izany ary vao maika loza nampiny raharaha doublon zay atsoatsona eto foana resahantsika foana fa tsy avela antsika angina am'izao ary tsy amela antsika raha tsy miseho marina ilay ambony kely izay ireharehan'ny sasany fa hitondran'ny firenena mbola voaloton'ilay roety sy ray tapitrisa izay lazaina fa doublon ary doublon tena nisy efa samy miaiky ny rehetrarehetra zao na ry zareo azy fa tena misy izany doublon izany nidikan'izany ny fanjakana misy zay mihevitra ny tena ny fa mbola mitondra am'izao fotoana zao a de miaina ao anaty ataoko hoe fisandoha-toerana mety mahalaza azy angambo zay satria na ireo taremarika rehetrarehetra ireo na ireo nitranga noho ny zava-misy mba tsy hitenenako hoe tsy na fa noho ny zava-misy hoy a na ireo ny mihinana tranga ka nahatonga n'izao tsy fahamarina toeran'ny fitondrana izao a rotona ataoko hoe tsy ampirotona akory de efa nanomboka anseho zany zavatra izany fa ny endrika anankiray miseho koa am'izao fotoana zao a de ilay endrika fifandanjakery nisy ny fanoerana ary nametrahana azy ho araky ny lalàna de mba isiny zay fifandanjakery zay mba tsy handeha sens unique ny fahafantaran'ny vahoaka ohatra ny zava-misy eto amin'ny firenena ny équilibre raha maka sairaitsaina mizana anankiray isika de antanjona mitovy tantana ny fomba fijeran'ny vahoaka malagasy mitovy tantana ny zoananan'ny vahoaka malagasy zay feheziny lalàna velona eto Madagasikara voapirofo anefa tatao anatin'ny herinandro vitsomonja ny zavatra zay nantsoatsitsika atao anatin'izay volana maromaro faran'izay hoe diso ny fomba filaza eny anivon'ny fitondram-panjakana zay milaza fa tsy mifandanja mihitsy zany zavatra zany raha tsy resaka afa-tsy ny fahazon'ny fanoerana mandray anjara fitenenana sy maneho ny heviny eo anivon'ny ainao manjery-panjakana isika fatatsika fa tsy misy mihitsy zany zany anefa ny edina ary reo mpitondra ny fifandraisana eran'ny eto Madagasikara am'izao fotoana zao reo a de anisan'ny niaraka taminay niady an'izany tamin'ny fotoan'androny a 3 taona lasa izay voapirofo zany zao tamin'iny asabotsy iny raha ny taremarika ny jerena satria hoy a teto tamin'ny herinandro raha nyresaka hoe izay nge raha miantsoantso eto e zay raha miresaka eto de matoky sy mino zay fandamosonay re vahoaka soloana ivava miaraka aminay manotrona anay manodidina anay reo vahoaka soloana ivava soloana itena ary voapirofo zany tamin'ny asabotsy lasa teo raha azo lazaina de efa manindry ny mizana ny amaron'ny isan'ny vahoaka izay miara-manaiky am'izao fotoana zao fa misy tsy mety ny fitondrana ny raha-panjakana eto Madagasikara za tsy hitanisa hoe inavy tsy mety fa efa lazain'ny namana rehetrarehetra teo ary mbola hoantsoantsona eto foana ihany ko dikan'izay raha ataoko bangitokana de zao efa me mavesa-danja ary teny efa navesa-danja hatramin'izay fa voapirofo ny herin'ny mpanohitra tonga amin'ilay fitenenantsika tsindraindray hoe efa tsy hitaisa intsony reny tamin'ny asabotsy reny efa tsy hitaisa ntsony ny azo ilazana an'ireny sarotra ny manisa an'ireny fa mamoaka ihany moa no manam-pahaizana manokana amin'ny resaka fifanisana araka ny voalaza teo tsy hiteniteny foana ny aina manjery vahiny anankiray zay nilaza ny amanetsiny zay tamin'ireny olona tonga teo reny mbola resaka taremarika ihany zay mety hamitaka ny ariakilany izay mifanatrika amintsika aty amin'ny fanoerana tsy ny fimpitondra fanjakana
tsy ny olombotendry tsy ny olona akaiky an'izy ireo sy mipahazo tombontsoa manokana fotsiny no lazaina fa mpanohana zany nefa ny zavatra miseho am'izao fotoana izao kanefa dia mamita tena ihany izy ireo mamita tena satria reny olona ireny efa tonga amin'ilay mahita ahoana moa zany ilazako azy efa iby mahita ny zava-misy e alohan'ny volana zay nge mba le malaza azy nga somary mifamototra tsy haiko fa azonareo ny tiako lazaina hoe efa manomboka mipitika tsikelikely raha ohatra ka natao zao anterisetra rehetrarehetra zao nandritra ny fifidianana teo aloha indrindra fifidianana teny fotony fifidianana be ny tanàna fifidianana mpanolontsaina communaly sy sisitra natao aterisetra ny amaro anisa amin'ny loko hita maso ny mpanohana ny ty fitondrany ty mipiaraka amin'ity fitondrany ty zahay dia vavolombelona koa am'izao fotoana izao samyjoro aneo ny fahadisoany zany ho avo ny fotoana anehoantsika an'izany fampiresaka amin'ireo olona mpiara-miasa eny fotony reny zahay zay maneho fa leo tanteraka amin'ny fomba fiaraha-miasa leo tanteraka amin'ny fanavakavahana sy ny sisa leo tanteraka amin'ny kilalao politika nentina na mitahanan'izy ireo a tamin'izany fotoana izany ary faraparany a voapirofo koa hatreto fa ilay fisehosehoana lay oeraoera hoy ny fiteny tatoato faraparan'izay a no lehibe indrindra mbola voapirofo inona tamin'ny sabotsy ary ny tena loza dia izao ny antsoantso ny tabatabitsika ny amin'ilay resaka hoe fitaovam-piadinana mpidirina tsokosoko teto Madagasikara izay rehefa manadio ny tena ny mpitondra zay mihevitra ny tena fa mbola mpitondra dia milaza hoe nomenony hoentina hiasa amin'ny hiady amin'ny tsy fandriam-pahalemana eto Madagasikara firy amin'ireny ny lasa tany ny zavatra hita dia tamin'ny sabotsy a tena voaka daholo reny nentina nahatrana teo anoloan'ny vahoaka malagasy izay niomana hitsangatsangana asa niomanana angamba hoentina amonona sy daroana an'ireo mpitsangatsangana zay tena hoe amin'ny anaran'ny tena manokana fotsiny a noho ny fiombonana ao anatin'ny hevitra hitoviana dia nanapa-kevitra hitsangatsangana nefa ireny fitaovam-piadiana mahery vaika zay lazaina fa noho ny fitiavan-tanindrazana dia nomena hoentina miady amin'ny asan-dalo reny a sanatria ve efa manompany vahoaka malagasy mihitsy na manendrikendrika hoe reny vahoaka malagasy tamin'ny reny mpitsangatsangana sy mpiara-manonja tamin'ny sabotsy ireny hoendrikendrehana ho dahalo sy ho darofana amin'ireny fitaovam-piadiana ireny hofehiny resaka androany a fotoana efa mandeha ihany a dia azo lazaina fa efa tsy manao ny asa andrasan'ny vahoaka amin'ny ntsony ity fitondram-panjakana ity efa laha ny andro fotsiny maka ny toeran'ny mpanohitra ny ainany zany tato anatin'ny andro vitsivitsy farany ary voapirofo zany atram'izao ora itenenantsika izao efa tsy misy tsony a ny mpitondra manao zay ampandroso an'ny Madagasikara manao zay ampandroso ny vahoaka malagasy manao zay hinana ny vahoaka malagasy hanina fa ny zava-misy a dia laha ny andro manohitra ny mpanohitra zay mpanohitra araka ny voalazany ministra Andrianjato teo a hatrany a mpanohitra misy saina mpanohitra manatsaina fa apiko fotsiny hoe mpanohitra mahay mandrindra ny asany a ka tonga amin'izao dingana izao sika amaranako ny tegniko amin'ity anio ty dia manamafy ny efa voalaza samy mailo a samy manaraka ny toromarika rehetrarehetra hatrany a samy miomana satria mety ora vitsy fotsiny dia efa tonga ny toromarika satria efa tonga amin'ny fotoana efa tonga amin'le vanim-potoana amin'ny fotoana salam'izao zay iomanany sika misy tsika nefa miomakomana isaboko tany fantatray zany ny amin'izany hoe andro masom-pokon'olona fantatsika zany miomany sika fa hiverina ifampiaro isika rehefa tonga ny fotoana anaparan'ny mpanohitra izany eritreretiny fa eriny zany fa io no lazaiko tamin'ny herinandro hoe reny le lazaintsika hoe tsy ery fa tahotra ary tsy ho ela dia hiverina amintsika vahoaka ny fahefana zay ny lozika indrindra zay ny lozika politika lozika demokratika vokatr'ireo radiniana ireo taray-marika sy filazana rehetra napoitra teo reo a mila miverina amin'ny vahoaka ny fahefany dia omeny zay sahaza azy makasitraka omena ny namana erika indray ny fanohizana ny fanentanana eto amin'ny antenne manantena iona sy resaka amintsika rehetra tsy ho ela
Angasitrahana trany isika menakavy manaraka tsy tapaka ny onjam-peo Miara-Manonja eto dia ombako manana ny fisaorana antsika menakavy izay nahatotosany ny hetsika ngezabe tamin'ny asabotsy iny tsy ary voatanisa intsony satria efa betsaka ireo namana mitondra izay fisaorana izay fa ny fangatana voalohany ho anay indrindra fa ny mpanjifa ny ao amin'ny Canal Plus ny andoavanay vola isam-bola amin'io Canal Plus io dia ahafahanay mijery vaovao tsy tapaka mazava sy marina toy ny MBS zany zay voalohany. Faharoa mba hiteny kely ny ambiansa teny andalana namana fanira zafy manatany ny député mamy ny hoe nanahoana moa ny ainan'ny voaka malagasy an'izany hoe fandehanana tongotra ny ala teo magro Tanjombato mandrapatonga dany mierika sinina no ny sakatsakana izay nahazo azy ireo. Eo dia tiako tsindrina kely satria anisan'ny antoka ngezabe, anisan'ny balizy ngezabe ary anisan'ny assurance ngezabe ho an'le voaka malagasy ny fampahafantarana amin'ny ainao manjery satria taditsika tsara fa misy solombavam-bahoaka ato anatin'ny Miara-Manonja ka ilay solombavam-bahoaka mihitsy no nitsangana ho ary fenitra, nitsangana ho antoka ary nitsangana ho sécurité ho an'izany vahoaka dia hitsangatsangana zany ka ny mahagaga hoe inona mbola antony isiny izay sakatsakana sy antso-jay atao amin'ireny renim-pianakaviana efa antitra, renim-pianakaviana mitaizakely eraky ny lalana fa zao ny zavatra nisy teny dia ny hoe izay tsena nandalovan'le olona nandeha tongotra dia ny zara rano, ny zara mofo gasy, ny zara jus izany hoe na ny olona tsy tonga azy na ny olona tsy afaka nandeha zany tena niombom-po tamin'ilay Miara-Manonja, niombom-po tanteraka mihitsy tamin'ilay hetsika fitsangatsanganana nalaza indrindra eran-tany teto Afrika dia zany fitsangatsanganana voalohany indrindra. Ary faharoa nanam-porofona koa hoe nanahoana hitsangatsangana ve ny tena nahalinan'le olona voalohany indrindra tsy nisy artista teny. Faharoa raha ohatra ka hetsika ngezabe ohatra indreny namana fanira zafy manatany ny hoe ampomany ianao fa izy bus hitondra anao teto ny antsika bus no nanaovana antso-jay na ampiorona mihitsy hoe mise en fourrière tirena amin'ny papier efa tirena mihitsy moa zany fa tsy hoe nampitahorina fa raha ny zava-nisy zany dia tokony menimenina le olona tsy afaka nandeha ny hoe aiza koa zany organisation nareo zany tohatra ny tsy milamina fa ny zavatra nataon'ny olona teny dia ny fanometanana ary namoaka vava mihitsy ny hoe vitanay io na andehananay tongotra azy ary nataon'le izy tsy hoe taty amintsika le organisateur zany zay mantsy ny tokony logika raha ohatra ka taty amintsika le olana la hoe na tsy fahaiza-manao fa tsapan'le olona zany amin'izao fa mbola mandeha ny tsindry ary mbola mandeha ny raha moatahora mandeha ny antso-jay. Ny Miara-Manonja ny manao hetsika dia ny filoham-pirenena teo aloha marika raha valo manana ray aman-dreny eto tsy misy tsony ny fanajanany fizokina, tsy misy tsony ny fanajanany maha ray aman-dreny fa dia ray aman-dreny mipetraka tsy manao ny ninona riary tsy mbola nyteny teto na indray mandeha azy no ampitahorina miaramila ampitahorina hémorragie eny amin'ny tranony mahagaga le fomba fihetsika voalohany indrindra ianao le hitenenety foana fa mampisany le fahantrany eto amin'ny tany sy firenena mampikaikaiky satria tsy voafeh ny vindinetana, tsy voafeh ny zavatra rehetra misy eto dia ireny ny voaka malagasy namaly ny antsika isika izay secrétaire mpandainga isika izay lazaina fa manao incitation à la haine fa nga le voaka malagasy amanetsy ny tonga teny dia olona dondrina daholo ka tsy mahatsapa ny tena marina tsy ny tena zava-misy marina eto amin'ny tany sy ny firenena. Voandroany maraina ny tenanay nandalo teo 67 dia nalana daholo ny mpivarotra manomboka eo amin'ny vato be mandra-tonga ty amin'ny komina tsy ilay fandaminana no toerina fa ilay ao anatin'ny fahaseranana lalina ohatran'izao dia tsy misy mesure d'accompagnement ny hoe raha lana amin'le toerana le voaka malagasy ao anatin'ny fitadiavana izay za raha mahita hanikoanina ao anatin'ny ray andro dia tsy misy akory sosikevitra na vaolana ny hoe afindreto anareo fandaminana ty fandaminana teny ilaina ary ny lalàna natao arahana tsy misy amboniny lalàna eto ka izay koa ny angatanay efa manomboka miteny ny voaka malagasy io tsy ny Miara-Manonja ihany fa ny voaka malagasy ray manontolo ny efa manonja ka angatahana mihitsy na itsika ato anatin'ny Miara-Manonja na ny ao anatin'ny fitondrana mba hipetraka ny ST fa tsy hoe miala maina eto daholo akory zay manao ny tsy mety rehetra dia miala anganana rehefa miteny ohatrao ny mpanohatra miala tsiny tsy izay akory no hoinina na misoatena tao voatango fa ny fahamarinana izay tondrana profeto dia anaovana antso-jay anaovana raha matahora anaovana ny zavatra azo atao rehetra satria anareo fahefana tena marina zany amin'ny antsonareo izay aloha zao mitondra dia ataonay izay tianay atao
fa izay kosa dia mampafantatra amin'ny atsipriany amin'ny voaka malagasy ny hoe ny zava misy eto dia efa tsy laitry iainy any intsony isaky nyvoamfony ny olona ao anatin'ny tokantrano-dra malagasy dia efa miasa saina saty hoe vidininona indray no hiakatra androany voafako maly ny vidina karoty ampitaiko eto 340 ny omaly ny akatra ny etsena satria lady mba tianao lasaro efa 3 le kilao any karoty izany hoe tsy ny vidim-bary ihany fa ny zavatra iainanao andavanandro rehetra mihitsy no miakatra ny magaka ny karamanao toatra ny tsy fiakarana tamin'ity tsy misy fietseny ary tsy misy fitonjovana ny amin'izany ka eto mialatsiny satria lasa very repère le voaka malagasy lasa very hoe iza moa zany mba ianteherany dia aty amin'ny tena miara-manonja izay soka tena ho mpandainga no ametrahana ny afatra dia ny afatra no ampitaitsika eto satria efa isika izany zao no ampitenen'le vahoaka malagasy 5 tapitra izy satria voasolo tena tao anatin'ny fitsangatsanganany iny daholo ny isa-paritra ary hitantsika efa nampandraisana fitenenana mba tsy lazaina fa itsika no hoe mivolambolana fahatany eto ka izaka an'izany fitenenana ny amin'ny faritra izany fa efa tsy misy zay tsy mikaikaiky ka aza omena tsiny mihitsy ny mpanohatra soaty aminay no soka tena lazaina fa izay no mitarika vahoaka hitrotra ianareo zao hoe miexité ary miprovoke atezerina amin'le vahoaka efa tenenina zao hitsangatsangana tenenina mazava ary ny lalana ho alehanay ary efa tenenina koa izay dia anao menamena daholo etsy manomboka etsy mandra-pahatonga riananina dia mbola tsy tahotra tsy enatra lalana mandeha mena tsy mibaragera fo izy ny tena taminareo fa hoany zay ary moa iveo nisy nakany lalana any amin'ny tsy tokony ho tapenana no tapenana izay nizaka n'izany netraika tamin'izany koa na ny olona tokony hamonjy fitsaboana azy tsy valapatra ny amin'izay satria efa tena mandeha dia mandeha ny fotoana mbola eto ny namana faniraka zafy manatany mbola manakambahany koa amin'ity fandarana ity ka dia isorina ianareo naritra ny hainao hatramin'ny farany makasitraka ny erika randrenayvitsika ny tondran'izay faniotreviny izay ary dia mamerina ny fisaorana antsika rehetra namaly ny antso ny miara-manonja zany tamin'ny sabotsy enina febroary teo indrindra gimaksima sy erika reo zay tsy afaka zany no ny etraketraky ny sasany no lay maramara saina dia tsy afaka namonjy teny merikasinna dia voatery tafajanona tetsy amin'ny magro tanjombato amanarivony mbola taraiky tao ary misy mihitsy aza ny sasany efa tao anatin'ny fiara fitaterana no nakisaka ary dia nalaina ny taratasy dia mampalahelo zany lafin-javatra zany teny andalana dia amanaliny koa reo namonjy ny toerana teny merikasinna ary dia mitady samytady ny rakorsy na samady zay fomba natongavany teny merikasinna avokoa zany ny vahoaka zay namaly ny antso ny miara-manonja zava-dehibe zany ary ny fototrevitra manjakariva zay resantsika dia hoe tazomy ny firaisankinatsika iny aza miva aza mialalalana hoy ny fiteny avy any tsinanana zay any analanjorofo zay tazomy ny firaisankinatsika iny fa rehefa miray iny sika tsy rava ao anatin'ny lafin-javatra samihafa zay eto nandrakitanantsika mialohan'iny hetsika iny gimaksima dia novoizina daholo zao rehetrarehetra zao misy fandrobany isy raha mandrika mamory grobrary faniry riane sy ny tsitsy dia mamoromorona tsaosa information sy renseignement diso any misehatra misy azy any satria efa mandeha le panika efa mandeha le tahotra dia very no isika fa ny pratika no pratika atsika dia tsika mametraka foana fa opposition intelligente tsika taiza zao nisy raha mandrika tamin'ny sabotsy taiza nisy fandrobana tamin'ny sabotsy ary taiza nisy korotana tamin'ny sabotsy ary taiza nisy fandrangitana na dia ianareo aza niezaka nandrangitra zay fandrangitana reny fanakanana ny vahoaka tsy handeha amin'ny lalany reny taiza nisy changement ina itinéraire tao na fiovandalana fa rehefa nametraka miara-manonja sy ny vahoaka hoe ialy eto amin'ny toerana magro tanjombato zay iazo any merikasinna dia ianareo no nisakana azy fa vita ny vahoaka io na 4 kilometatra aza nambarany honorable fidèle razarapera fa raha ho an'ny mahitsy ara ny lalanay dia tonga ny vahoaka io nandehanany tongotra ara na ho an'ny etapiketsa aza dia tonga ny vahoaka io nandehanany tongotra ara dia niporofonareo ary indraindray rehefa mandinika an'le raharantsika gimaksima dia otrany hoe mboatra ny lay ihany satria naka côté positif avy hatrany ny vahoaka dia nyreveny tongotra io mafy zany hoe miala ny magro tanjombato jusqu'à merikasinna fa tonga
ary ohatrany tsireraka raha satria nisy ambiansa teny amin'ny lalana teny ary tsy nisy zay faritra tsy nahitana raha ny lala bypass iny tena midorehitra mena ary napiasa ny fiaramadinika de napiasa ny fiaramadinika dikan'izay vahoaka endry miaraka Miara-Manonja ary mpitarika matotra ihany ko eo anivo Miara-Manonja sy ireo olom-bafidy zay niaraka nanao an'izany fandrindrana izany isaorana indrindra ho an'ireo namana avy any faritra izay nanainga ny tongony niakatra teo tantanareo fantatra ny fahamaronareo ary ny fisinareo fantatra ny fitepitepon'ny fonareo hoe misy fotikevy-dehibe iombonana ao anatin'izany Miara-Manonja zany amin'ny fanavotana ity firenena sy tanjara zany ity ka tonga maro ianareo ary am'izao itenenantsika izao Guy Maxime dia mbola eto antoerana anakamaroan'ireo namandreo ary misy mihitsy aza mamoaka bafla misy mihitsy aza mandefa communication satria zao ny fomba rehetra ahafahana mifandray sy maheno ny Miara-Manonja na eo aza ny sakatsakana am'izay kanaly sady parabole Stark Times zay dia miezaka mifampita am'ireo namana zany avy any amin'ny faritra zany hoe mandraisa ny page Facebook ny MBS mandraisa ny page Facebook ny AZ Radio ary dia mandray ireny namana any amin'ny faritra ary zay nge le tiatsika tenenina hoe rehefa tonga ao anatin'ny phase d'acceptation io vahoaka malagasy io dia tsy vitanao ny manelingely azy sy mandonina ny sainy ao anatin'ny zavatra efa mahatapa-kevitra azy ary de reny ny zavatra tsapatsika détermination conviction solidarité zay ny taratra tamin'iny sabotsy iny satria teo le hoe misy lay sériosité ho atsika tetỳ Miara-Manonja sy lay dynamisme zay miaraka amin'ny vahoaka fa tetsy andaniny inona ny zavatra nitranga dia mobilisation anampitandro ny filaminana sy panika nanjary nanaovana intimidation ho an'ireo mpitsangatsangana kanefa zany lazaina hoe opposition intelligente tsy nanova ninninina mihitsy na de teo ary zany sakatsakanareo zany satria niketriketrika manko ny sasany tany hoe reo fa so de ivy lalana ry reo na ataovy ohatran'izao de tsy tonga ry reo fa vo maika menatra anareo ary mazava ny nambarany Radio France Internationale tamin'ny isa namonjy am'izany lalana izany mazava zany ary tsisy apiny zany satria dia ny vahiny matsapa zany fa dia tonga maro ny vahoaka ary na de nisy ara le manipulation kely tany amin'ny Facebook sy ny sisa dia tsy nampiemotra ny rehetrarehetra zany ho an'ireo zay nandrangotra ny vahoaka zay nanasika izany fety zany nampiseho firaisan-kenitsika ary zay le tiana tenenina hoe rehefa tapa-kevitra io vahoaka io mitady communication izy tany amin'ny andro mbola tsy nisy ny teknôlôjia ane Guy Maxime rehefa nisy ny taritolona de boky ny fandraisana nanoratra boky Hitler menkaf na mon combat fa boky no ny fandraisan'ny Hitler tamin'ny vahoaka ary nahazon'ny fony vahoaka izy lay mpitarika syndikaly teny anivon'ny toerana nisy aza ary rehefa nanana zay finiavana zay hoe taritiko ty tolona ity dia nifandray izy tamin'ny alalan'ny boky no nisoratany Mitterrand rehefa nahita izy fa misy zavatra tsy mandeha araky ny tokony ho izy tao la Frantsa tao taty amin'ny Repoblika fahaefatra epita Repoblika fahadimy izany ary dia natsapy izy fa tsara mpahafantarina ho an'ny vahoaka tao la Frantsa tao ny olana eo amin'ny samy androm-panjakana miady atrano sy ny amin'ny fitantanana firenena tsy mandeha am'loany zay nanomboka tsapa fa nisy ny kolikoly dia coup d'état permanent nanazavany François Mitterrand am'izany lafin-javatra izany tsy de Gaulle lany nanao ny 5e république fa ny diatanany François Mitterrand nifandray tamin'ireo vahoaka sy reo mpahay politika ary reo azo lazainy fa tompona andraikitra samy hafa zay cadre tao a la France de iny hitatsika iny na roapolo taona ary izy nanohitra dia tonga teo amin'ny fanjakana tamin'ndraiky amin'ny valopolo sy valonjato sy arivo hatramin'ny 5 ary zay ihany ko no nifandraisany Fethullah Gülen zay anisany lay exilé politique turca mipetraka any États-Unis boky no nifandraisany tamin'ny vahoaka turkienne zay nanao an'izay hoe la force tranquille izay io ny vakin'ireo vahoaka tao turka mba hahafantarana ny zava-misy ary de hitatsika nietsika lehibe zay nanagadrany Erdogan ny tanoany amin'ny manarivony tany reo mpitandro filaminana sy vahoaka izany ary
na nidiny andreo réseau rehetrarehetra ny fetolagolema ohatran'ny hoe collège la lumière internationale sy zay mety réseau mifandray am'zany tsika zany am'izao fotoany zao efa misy ny teknôlôzia amin'ny alalan'ny tony Facebook tony efa misy ny teknôlôzia amin'ny alalan'ny YouTube efa misy ny teknôlôzia amin'ny alalan'ny finday ka ahafahany rehetra manaraka ny vaovao eto amin'ny Miara-Manonja izay no mba iangaviana ianareo etano ny namana rehetra any amin'ny faritra zay misy atsika any andray ny page Facebook ny MBS andray ny page Facebook ny AZ radio hieno ny famerenana amin'ny radio apitao am'izay mety ho fahita lavitra hitatsika any alaivony sary dia alefaso raha zay ny mety atonga le fifandraisana fa itsika de tsy maintsy mikarikevitra mandrakariva ahafahana mampita an'izay vaovao zay tsy maharesy anay am'zany nareo satria ao anatin'ny phase d'acceptation vaoka ary eo anatin'ny détermination ihany ko rehefa hikariko amin'ny marina ny vaoka malagasy ka hafa ny tany aloha raha ohatra ka tsy ampy ny fifandraisana zavatra kely monja ny alala ny boky de matafita ny afatra maika moa fa misy an'izao teknôlôzia vaventy zao tsika de veritsika fa ara-dalàny zany ary tokony ho fata vaoka satria tsy nanao zao manko ny zavatra tsara ho fantatra ki Maxime raha nanao désinformation tsika raha nanao incitation à la haine tsika raha nanao outrage tsika na niance désobéissance tsy namala atsika reny vahoaka reny fa matoa namaly ny vahoaka ny amin'ny fitsangatsanganana zay nikarakara ny Miara-Manonja de fantatry ny vahoaka izany fa marina ny hevitra hitondrana azy ara-dalàna ny zavatra zaraina aminy ary resy lahatra izy fa misy lalana tokony ho arovany resy lahatra izy fa misy zavatra tokony hijoroiny ka nanandehana ny tongotra areo nareo nge raha mandeha ohatran'izany nareo mora reraka tsy tonga any amin'ny atsasadalany nareo de reraka ary nareo tsy maintsy raha anao zavatra ohatran'ireny de aka-panakanto ianareo vao mahavory olona fa miporofotsika vaoka malagasy zany porofotsika voniny zany fa io tsy nampihemitra atsika tamin'ny lalina rehetra tany ary aitsika ny nandrindra teny amin'ny lalina zay nandehanantsika teny ny fampizara akondro tany naty posiny tany ity misy akondro aloha ho an'izay nahita miandamy ambavy naantitra na tanora ity misy rano aloha ho an'izay nahita andrenirano reny mifampizara hoe atsy ary abetafo misy raha korsi tonga de mivoaka ny merikasininy ary ananina morona akona tonga de misy angakaingany mifampizaran'zany voaka malagasy tsy resinao izy mahay mikarikevitra izy ka zay le hanetanana atsika mandrakariva hoe manomboka zao araky ny teny honorable fidèle razarapera hoe somary tsy matory am'le maso roa isika fa maso ila aloha mandinika satria tsy kely lalana ny ratsy mandinika satria tsy mahafalon'ny olona ny firaisakinantsika tahaka izay nijoroantsika tany merikasinina ny fahamaroantsika ne deux fois nyreny isika raha tonga ara-dalàna teny merikasinina i Maxime fa ny sakanana tety amin'ny lalana isika de zany rehetrarehetra zany no tsy maintsy hanetanana atsika ny amin'ny hoe firaisakina atao hita maso tahaka izay fa nataontsika teny merikasinina ny zava-dehibe ary mbola hitenenana anareo mpitondra fanjakana sy mpitandro ny filaminana ny amin'ny fampiororona zay aseho anareo ny amin'ny andriamatoa marakaravalomanana mba oka zay mba aza manao ny toetra io mba ampetra arak'izay tokony ho izy izay fa tsy mifampiororona akoriny no zava-dehibe tsy zany ny vahaolana fa de zay zany mazava ny zavatra nambarany fidèle razarapera teo mikasika ireo mpitandro ny filaminana zay mipetraka na napetraka na ninina napetraka io alohan'ny trano président marakaravalomanana zay anjaratsika mandray an'izay ary ho avy ny fotoana raha ohatra ka tsy miazira mandrabatonga an'izay larbi izay ianareo amin'izay lafin-zavatra zay faharoa de zao ny vahoaka malagasy matoa miseho am'izao endriny zao hoe leo zay tsy mety aminao zay tsy mety aminay zao ary nampitondra kale sara de sa namalo mitandro filamina ny marainy io hoe tsy mety aminay kosa nandritry ny embolana sy valivolana zay tsy ninakalina tsy nitady akehitriny zay mba mitady satria efa pertabetabe bokana trosa mivarotra tany mbola tsy nahaloha écola sy ny sisa ka mba hitady kely zay de sakanana andray ny mpivarotra tsy afaka mivarotra eny amin'ny tandrify azy de reny olona ireny ve de veritsika fa ohatra ny traitement anareo zay mpitondra fanjakana hoe mahita anyko anina sy manana an'izay azo lazaina hoe fa efa mividy zay de mbola nivoaka tao anatin'ny aretina tsy nanana an'izay fa efa nantady volo zay de mbola sakananareo ihany ko de mamaly izy io
ary zany lafin-javatra zany tokony hahatonga saina anareo mpitondra fanjakana ny amin'ny hoe rehefa tonga ao anatin'ny vahoakany zay faharesain-dahatra zay amin'ny endriny zay andrikana azy dia firaisakina ngezabe no vokatra zay ary zany no mitarika ao anatin'le hoe ny fahafahako mihitsy ny kitianao ny momba mihitsy sy ny fianakaviako no tena mpitianao ary lay variky ampidiro tamin'ny sotro be tainy ambavany no lasa mivadrika sotro kely am'izao fotoana zao no tapia mpitondra fanjakana tsy ho tonga ny ambavany voaka malagasy le vary de mba marary ny fony ary raha mbola tsy miova amin'ny pratika anareo inareo ka mbola mangolongolona am'ty zavatra rehetra ty am'ty resaka kolokosy ny lafin-javatra rehetra ty ary tsy fampivelarina ho an'ny rehetra fa ny akamakama sy ny nepotisme mety ataonareo hatramy bizina akitaimenaka angambana fa tsy ho tonga ny voaka malagasy zany zany rehetrarehetra zany matoy vahoako mietsika somaro manisa takan'ireny analikisa dia tonga saina izy mafantatra izy fa tena misy zavatra tsy andrarina tsy araky ny tokony izy atao amika ny fanetanana zany de hoe manomboka tsy matory amin'ny masoroa isika fa mandefa amin'ny maso ilany aloha de maka aina kelindray de mandefa amin'ny maso ilany de mandehany amin'ny lalana eny raha manana écouteur tsika mitondra telefona aza miala miara-manonja de enoy ny vaovao sy ny toromarika samihafa amin'ny écouteur ary mba hatsotsoy ihany reo namana samihafa mba mifampita hevitra mifampita hafatra satria fanavota-pirenena sy fijoroana ho an'ny tandrazana zao ataontsika izao kimaksime dia anterina trano ny fankasitranatsika rehetra ny verina kely moa ary izay voalazany fanira zavy manantany teo zay a dia miainga mihitsy amin'ilay resaka momba ny fanetanana tsika rehetra manoloana n'izao hetsika ataotsika eo anivy ny fanerana ary miara-manonjy zao tsika menakavy miara-manonjy tsika menakavy ary misy ny ultimatum zay 27 ora nomenay teto a mazava tsara fa zao nareo de alay mpanandray teny hoe fanerana indray no miteny atsy fa mampirisika ny atsy na mampirisika ny arina mampirisika ny zatsy amin'ity 27 ora na ultimatum ity de re zao fa ny mpianatra eny anivy ny université ny Degoa dia nanome 27 ora koa ankehitriny ny mpitondra eo anivy ny tanàna ny Degoa ny district ny faritra fa mitaky ny famoahana andreo mpianatra zay nitazonina tamin'ny raharaha tany Degoa dia manome 27 ora koa ny paramedy amin'ny hoe tsy azona ekena mihitsy ny tsy fandoavana ny andamin'ny teanay ny asa zay nanao zay ho afaka izahay tamin'ny raharaha covid-19 dia nefa zay dia toy ny ganagana dia tondrahandrano de very anjavina de tonga andraiky io vao tsy ela akory vao zao tsika am'resaka zao dia manohitra ny mpitandro filaminana mihitsy ireo zay mba mitrindroka isan'andro mitady zay ho arapany ny amin'ny manao lava azy ny mbo asany zay ny fameloma mivady amanjanaka de avy raha be herisetra eto an-tanàna na Antananarivo de mialinareo fa toerana tsy azo anaovanareo an'izany dia mamaly ny olona zany miendriky ny zava-mitranga amin'ny tsy fahaiza mitantana eto amin'ny firenena ary raha fa miresaka CEA tsika de fantatritsika fa firifirifiry ny zavatra mitranga atao anatiny zay eritaona ny tantana nylay be ny tanàna zay sady dia efa mihiba tsy mahavita zavatra ary mitondra korotana eto amin'ny tanàna na Antananarivo de tsy mahagaga moa zany fa lehibe ny tanàna sady efa tsy mahavita le manodidina azy ko de ireo tsy naomby tato aminay taloha ireo le tsy naomby tato aminay taloha manodidina azy de tsy gaga raha zany ny zavatra mitranga manoloana ny tantanana ny tanànatsika 27 ora mazava tsara ihany ko no omeny ny syndicat ny contrôleur sy ny inspecteur du travail am'izao tsika ny teny zao hoe tsy azona ekena mihitsy tsy famahana ny io raha zay tokony isy ny continuité de l'état satria zay ny atao hoe fanjakana mifandimby de nefa tsy misy considération tsy misy fandraisana an-tanana de sao de alay mpanandra ena anao iteny fa izay fanoerana no mitondra an'izany rehetra zany eto amin'ty raharaha ty tsy zay tompoko no mitondra an'izany
fa izy ireo mihitsy nefa resy lahatra ny amin'ny hoe tsy mety mihitsy zao hitatanana ny raharaha-pireneny zao a tsy mitodika mandeha makany amin'ny tombontsoa iombronatsika rehetra zany rehetra zany a dia karatamena zay namafisoko tamin'ny fandraisako fitenenana teo hoe karatamena ho amin'ny fitondram-panjakana malagasy tarihan'Andriamantorajoelona tarihan'ny lehiben'ny gouvernementa say Christian karatamena zany rehetra zany zany a efa teboka hitenenana fa kivy leo tanteraka ny zava-mitranga ny vahoaka malagasy eto koa moa ny honorable Fidèle Razara-Pierre solombavam-bahoaka Madagasikara dia meko azy avetrany a fanetanao ihany zay mingala toy le mba nataontsika tamin'ny somaly iny a de mifanetanety zay mingala mba isokavatsika kely indray ny ataontsika hoe toyny zay resaka efa natao rehetrarehetra teo zay a dia ohatr'izao ny resaka satria izahay ato amin'ny fanoerana izahay ato amin'ny miara-manonja dia tsy manana eritreritra velively a hoe amotika firenena zany tsy ao anatin'ny kaditsika mihitsy zany fa ny zavatra ny zahantsika atao de hoe aleo fantatry ny vahoaka malagasy hoe inona ny tsindrazolena mahazo azy inona ny tsirariny mahazo azy inona ny zavatra afenina azy ary inona ny zavatra tao any an-damosiny tsy fantany akory fa ararotin'ny olona mifahantrany ary izy dia tompotrano miono amin'ny zava-misy eto amin'ity firenena ity zany de misy olona manjaka tokana any tsika efa nametraka fa na ny androm-panjakana aza de efa novany ny mpitondra am'izao fotoana zao any ka ilay fisarahany fahefana anankitelo mahazatra dia ny fahefana mpanao lalàna ny fahefana mpitsara ary ny fahefana mpanatanteraka de efa nivadika ho fahefana rosy ka ny fahefana tsirefesy mandidy ny faratapiny de mandimby an'izay de mitovy tantana ny ambony fahefana mpanatanteraka avokoa na mpitsara io na mpanao lalàna io de fahefana mpanatanteraka noho zany mijorotsika aloalika ny ranombary ozy tsika tsy azo leferina itsony ny zava-misy ary tsy mahazo miraitsy kombakomba amin'ny olona motika firenena ny aty amin'ny ekipan'ny miara-manonja noho izany de mieritreritra tsika fa ty firenena ty misy ray aman-dreny misy teny zay any atoliarany hoe tany misy olobe tsy miajaza noho zany dia rehefa napakevitra tsika atao amin'ny miara-manonja fa ifampiresaka amin'ireo ray aman-dreny am-panahy ny FFKM matsapitsika fa reo mivovonany ediny lohany amin'ny fitaizanany vahoaka malagasy tsy akanavaka ary tsy vaky volo mangataka fotoana tsika amin'ny FFKM eo vininareo anivon'ny FFKM no afaka mandray ny ekipa ny miara-manonja hoarahanay taratasy ny fangatahana zay alefanay eto ambava am'izao voro zao a fa volony zay ny fampiresaka aminareo a ray aman-dreny am-panahy eo anivon'ny FFKM izahay rehetra ekipa atao anatiny ty ekipa ny miara-manonja ty no andeha ifampiresaka aminareo ekipa ray aman-dreny am-panahy ao anivon'ny FFKM zany hoe reo ray aman-dreny am-piangonana mivondrona ao anatiny FFKM zany a no angatahan'ny ekipa miara-manonja an'izay ifampiresahany zay vonona ifampiresaka aminareo zay ampisehoanay aminareo fa tsy manana eritreritra amotika an'ity firenena ity zay saingy izahay kosa manoloana ny etraketraka zay natao tamin'ny sabotsy teo zay manamafy sy nanapirofo ny fahazaran-dratsy ny mpitondra mietraketraka amin'ilay vahoaka entina de tsy afaky ny anginy zay tsy afaky ny tazapotsiny zay ka zay mihevitra fa mbola raharaha samy malagasy ty aloha ka itsika samy malagasy a afaka mifampiresaka fa zay kosa tsy resaka amin'ny olona mpanimba firenena tsy resaka amin'ny olona tsy manaja zon'olombelona fa zahay resaka amin'ny ray aman-dreny izahay ekipa miara-manonja dia manaja maray aman-dreny ianareo anivon'ny FFKM dia miandry ny valiny avy any aminareo FFKM zany zay hoe oviny zay ny raisinareo fa na de ataonareo amin'ny ora andehanana ny fandaharana azy ny fotoana menareo anay ifampiresahana aminareo anivon'ny FFKM dia atonay zany fandaharana zany amin'ny fotoana io dia mandeha miresaka aminareo zahay vity zay miverina manao fandaharana ty zay
fa ho ajainay zay fotoana zay omenareo na amfiry na amfiry na ovina na ovina saingy kosa dia tsindrina fa efa loalika ny ranombary zany hoe fanoatin'ny amehantsika zany am'izao fotoana zao ka mihitsika fa tsy olona manidy fo sanatria na olona manetsy tadiny zany ray aman-dreny am-panahy zany a ka nosy botanana ny kristianina zanaky ny fiangonana mijoro am'izao fotoana zao andray andraikitra ho an'ny firenena de hoe anao be mareniny zay fa antso anefitra ny anareo fa dia apetrakytsika zay andefa taratasy tsika fangatahana mazava tsara so ndray mako de tenena aveo ka tsy nataonareo atsoratra akory izy ka ho alefanay atsoratra mihitsy izy ary androany any fa tsy hoe ela de osiny avinay rehetra hoe reo zahay rehetrarehetra atao anatin'ny ekipa Miara-Manonja manao sinio daholo hoe io zay fa mangataka an'le fionana any amin'ny FFKM rehefa zay de omeny ampanao gazety ty le fangatahana an'le fionana amin'ny fomba ofisialy fa nangataka zay fa ty moa zany a efa mampafantatra n'lay mpieno zany tsika fanao an'izay de ampahafantarina fa hoe io le fangatahana fa no fangatahana tokoa zay so de zay indray nilazay anazy fa hoe ka tsy nataonareo atsoratra zany fangatahana zany de ataontsika atsoratra zany satria samy mikatsaka ny aso an'ity firenentsitsika na ireo ray aman-dreny am-panahy reo de tsy mikatsaka ny hoe ahoana moa bisikotana fa ny fahatarany ray aman-dreny am-panahy tamin'ny fijerena ny zavanisy teto amin'ny firenena nge niteraka nireny zavanisy tamin'ny teny amin'ny episkopasy antariny reny satria naniny efa lasa avo loatra lay maripana vo miditra ny ray aman-dreny am-panahy aingo diso any arivo rehefa aveo any ka nikivana sy mamaky vala le zanaky ny fiangonana iza moa zao amin'ny mpitondra na aty amin'ny mpanohitra no tsy kristianina fa zahay fotsiny masaha mampiasa ny baiboly amin'ny fotoana rehetra fa ny sasany misy fotoana ihany tsy ampiasainy ny baiboly fitsika de mampiasa an'io a na fotoana inona na fotoana inona fa tsika nefa de mametraka fa na ery zareo aza de kristianina koa ka amin'ny mazanaky ny fiangonana anay re tompoko a dia ajainay nareo ray aman-dreny amin'ny mazaza endry anay de mbola ajainay koa nareo ray aman-dreny ary ny mpanohitra malala fomba iza eto anivo ny Miara-Manonja de malala fomba de mahafantatry tsika zany a fa isan'ny vovonana iadiny lony tsy azo idivirana zany FFKM zany fa mampalahelo raha ohatra ka tonga de azakazaka any amin'ny mpiara-mombonantoka tsika nao an'izao na zao nefa eto misy rano dikanzingy ray aman-dreny zay tena fotsy volo amin'ny tany tompony nianatra sy ny fahendrena angamba iverinay fa tsy rarina zany na ianareo ary metametra-panontaniana efa ahoana koa reto ekipa Miara-Manonja reto de ohatra ny hodiny zareo tsy hita zahay sanatria tsy anaja ray aman-dreny tsy anaja ray aman-dreny zareo nefa zay te ho lava andro iainana zany indrindra raha te ho lava andro iainana izy baiboly de ajao zay anarina firenena araky ny tokony izy ny firenena mbola ho arenina araky ny tokony izy tsy afaka anao ray kanzingy aminareo ray aman-dreny am-panahy zay a fa dia alefanay zay antso zay zany ho arahanay taratasy rehefa aveo dia zay a no manohy an'lay fandaram-potoana zany a hoaniny avy eto anivon'ny Miara-Manonja akoatra zany moa efa nitsindrinao tao lay resaka ultimatum maveriko kely fotsiny angamba le izy arizo miralahy dia niraisitsika nomboka androany iny zany hoe 27 ora manodidina n'lay fametrahana mpitandro filaminana eo amin'ny eny faravohitra finenan'ny président Marc Ravalomanana eny faravohitra tapitra io zany raha pitso talata amin'ny 12 alina larobitsika manome ny toromarket raha ohatra ka mbola misy fiverenana zay tranga zay raha tsy misy tranga miverina ntsony moa zany a dia ny fanaditsika zany fa lozany zay aviny ny fanafotonana akoatra zay a mbola ao anatin'ny fikarakarana ny antonatin-javatra sy ny fizotran'ny fanoanana ataotsika ny mpisolo vavatra eto de mbola tsy maharitsika zany an'lay hoe atraiza le dingana vita fa rehefa ahatsika zay dingana rehetrarehetra zay de mitondra an'izay eto ndray tsika mikasika an'lay hoe fiverena ny MBS ao anatin'ireo a canal satellite rehetrarehetra dia ny parabole canal plus ary ny Star Times takina io ary tsy ndefitra amin'io zay a satria
le zoan'lay olona any amin'ny faritra mihitsy zany no esorinareo aminy efa tsy menareo vary izy mbola tsy menareo vaovao fa maninona ny asiana deux poids deux mesures ho an'ny samy teratany malagasy hoe misy malagasy maivandanja de misy malagasy mavesadanja ka le maivandanja zany de le any amin'ny faritra nefa nareo miteny fa hoe ny any amin'ny faritra ny tena mifidy anareo ny any amin'ny faritra ny tena momba anareo nefa izy ary tsy menareo vaovao ataonareo tsy mitovy amin'ny mponina ty voatany ny aty mahazo vaovao rehetra tokony ho azony fa ny any atompotranony ono hoe misy an'izao nge any Antananarivo any fa maninona manao an'izany tany barabarainareo tokoa trany ay fa hoana misy an'izany ozy kamy ary zay zavatra zay zany a no mahatonga atsika zany misitona ny sainy ny tompona andraikitra hoe aza atosika ho any amin'ny zavatra hafa izahay fa mbola mampieritreritra nareo fotsiny zay eo de tokony mandray ny andraikitrareo nareo hoe tsy nety tokoa ilay nanapaka ny MBS de aleo averina moramora ary rehefa mamerina niny azy atsika mbola misy fitakina zay ho apetraka amin'ny canal plus mihitsy hoe na ny parabole apetra ao aty mihitsy am'izay le décodeur maapita an'io feo io satria ny feo mbola ohatrany ratsiratsy akoatra n'lay fitakina zany an'le hoe miverina ao anatin'le bouquet dia ara teknika koa atao lafatra tsara fa tsy ampitoviana lanja amin'ny any mpitondra fanjakana lay fahita lavitra ny aty amin'ny fanoerana ary ino moa de tena adevitra tokoa adevitra be satria ny olona any faritra nge rehefa meno ny feo an'le MBS de ketsoketsona ny feo an'le MBS tsy avy aty amin'ny MBS no miteragany fa le fitaovana mipetraka aty amintsika mihitsy no mbola tsy manara-penitra araky le tiany retsy ambara rehefa miteny hoe manara-penitra ino manko avoaka atsika amin'ny fotoana mampety azy zaka-piaina satria maro ny tompona andraikitra teo anivon'ny ministera ny serasera zany no milaza mazava mihitsy fa na io viva io aza dia tsy ara-dalàna eo pikaroana an'izay mihitsy tsika ary tsy maintsy avoaka zay amin'ny fotoana mampety azy ka zay le apetrakatsika androany a hoe aleo aloha hiasa le mpisolo vava meny atsika nitatitra ny dingana vitany a dia ampitaitsika eto am'izay hoe zao ary ny resaka momba an'io dia mitaky ndray tsika hoe avereno areo apetraka tsara zay zavatra zay ary aleo tsika ho a fa zahay etoa nanarary aza zay tamin'ny sabotsy de niaritra zay niezaka amin'ny feteny zay niezaka tsy amboly korotany zay na de fa ny fotsifotsianareo sy ny namavomavonareo hoe nareo mpanakorotany mamboly korotany eritreritry ny anakorotany de nitazominay mihitsy fa tsy zahay zany fa zao rehefa izahay am'izay ny anao an'izy de hiteny zay hoe anao an'izao zahay ka na inona isokajinareo an'io na inona na korotany io na tsy korotany io na inona nina de rehefa hiteny zay anao an'izay de anao an'izay zay tokoa ny fa atreto aloha de aleo mba mifanaja ihany avereno ao anatin'ireo tambajotran'ireo fahita lavitra mandeha amin'ny alalan'ny satellite ny MBS fitakiny zany fa tsy fiangaviana satria tao io no navoaka anareo de avereno moramora ao fotsiny raha rana mipitsipitsy ny araky lalàna efa any amin'ny fitsarana ny mpisolo vavanay manao an'izany de aloha le izy va moramora fa tsy mahatsara ny fandona zay de apetraka zany zay tsy mahatsara tompoko ny mifandona zao nareo de miampy fahasairanana indray amin'reto fitakina valo amby efapolora rehetra rehetra maromaro izy io ka zay ngamba no amarana atsika azy meraky Maxime hoe apetraka tsara ny zavatra zay ndresahana teto a fa itsika dia tsy manana ny eritreritra na kely akory aza hanakorotana nyity fireneny ty ary isika de miantso nyty tandrazana rehetra isika de miantso na mpanao politika izy na mpandrara izy na cadre izy na mpitarika fikambana na avy eto ny ampivoatany zany na avy any amin'ny faritany zany mbola isy fotoantsika anao fionana mihitsy anao fionana am'ireo cadre zay de sao de eritreritra indray hoe tsy azo atao indray miona ny Miara-Manonja
sy ny cadre eto amin'ny tanàna tsy akanavaka mihitsy satria fireneny raha manany ty manana ny eritreriny amin'ny mety ho fampandroana ny zavatra marariny any amin'ny faritra sisisa misy cadre be da be avy any amin'ny faritany ange miasa simonina eto Antananarivo zay ifampiresantsika ka ny fanaovanay an'izay de ho avy ndray nareo hoe tsy azo atao ndray io miala tsiny fa tsy anareo rery Madagasikara izany ho avy zany zay fotoan'izay fa androantsika dia misokatra amin'ireo entité maro samihafa hoe amin'ny hery velona rehetra fotoana zao andiniantsika hoe inona ny mahasoa nyity fireneny ity aloha tsy atao tantely hafa-drakotra lay fananam-pirenena satria hitatsika reny 73 kilo nidina tsy fatapototra hoe nandeha tsokosoko sa tsy nandeha tsokosoko sa nahoana mandraky ty ny androany mbola resa be reny fotsiny ary ny hitatsika fa ny tsy hitatsika zany sy ny tsy fatatsika mbola tsy fantatra hoe famoaham-bola ho anivon'io trésor-panjakana io mbola tsy fatatsika zany ahoana ny fivoahan'ny arena hafa sisa ny fanaovana tantely hafa-drakotra ny tany ny orinasa mihoatra nondraram-bolaminy tena enjana zany rehetra zany ny lahtsika hoe aleo resahana aleo tsika amresaka dia miara-mandinika hoe zao rangamo mahasoa le firenena eto zany tsisy mahaneritreritra zany hoe andao potehany ty firenena ty zareo ny miayakorotana fitsika tsy mahanana heritreritra anakorotana fa ny mifanohitra am'izay hoe andao amboarina le firenena andao atsaraina le firenena andao jerena zay mahasoa an'le firenena ka dia aza misalasala mihitsy zany mifanatona mifampiresaka fona mandray anareo zay sao de misy itendray mako aneka reo ekipa miara-manonjy reo tsy manilikiliky reo zareo samy zareo ihany ao tsy marina zany zay reo naovatsika antso malalaka be eto hoe non afaka mifampiresaka tsara tsika afaka mifampiaintsika ary afaka mifanorevitra tsika moan'zay mbola hoe hevitra hoan'ny fahasahina moany zay efa firy ny akatsehatra teto zay tsy tsika mihitsy ny anidy an'ity micro ty amin'ny olona manana fahasahina satria taona amin'ny fahasahina ty anio hevitra ampafantatra n'le vahoaka sy ny mpiraitan-drazana hoe zao zava-misy sokatra ho anareo ny anteniny tsisy olana mihitsy zany sokafanay ho anareo ty ary dia miara mitafy eto tsika miara mampita an'zay zavatra tokony fantatry ny olona miara manonjy tsika ao anatin'zany re namana ny adilam-bato ary tonga ty mihitsy miara miatrika ty sy mifampiresaka mampita amin'ny vatana ny zavatra nisy rehetrarehetra taty ka maika efa tsika eto tanindrazana ndray ve mitarasambo amin'ny zavatra ohatran'zany angamba fotoana an'izao mba hiarahantsika rehetra midinika izay mahasoa ny firenena ranabavy lorety mamarana fandarana eka misaotra tsika jiaby nanaraka ny miara-manonja tamin'ny tinyany ity ankasitrahana kiraikiraiky ireo zay nandray anjara tamin'ny fanadiadiana ny famakafakana ny fandesana ny zava-misy fa indrindra ny fampatsiahivana ny ranandalo tamin'ny sabotsy loso teo iny de mitoy ny fandarana miara-manonja ho an'ny amaray amin'ny sivy sasany foana ny fotoana tahaka ny mazatra raha tsy hoe atsony ny FFKM raha tsy hoe mamaly zany ny FFKM amaray hoe ataovy eoa de raha tsisy zany fiovana de amaray amin'ny sivy sasany koa tsika manomboka ato anatin'ny fandarana miara-manonja manano veloma samy tsara ao amintsika jiaby indray